arak'izay efa nandaminanao Andriamanitra Jesosy ao hitoetro mahatoky araka ny sitraponao zay Andriamanitra. Ianao le fanomboana tsara indrindra amin'ny fiainanay Andriamanitra dia atomboy araka ny sitraky ny fonao Andriamanitra. Aoka ianao ny anomboka, aoka ianao ny anohy, aoka ianao ny amarana, aoka ianao ny zava-mahagaga amin'ny fiainanay Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy. Sokafako ny foko Andriamanitra androany dia aoka ianao ny anomboka ny sitraponao amin'ny fiainako. Sokafanay ny fonay Jesosy dia aoka ny teninao Andriamanitra no fiatomboana tsara indrindra amin'ny fiainanay. Aoka tsy ny tenin'ny olona nisarika anay hanomboka zavatra anankiray. Fa aoka ny teninao Kristy no hitarika anay ahafahanay mandeha makany ilay sitrapon'ilay ray indray. Fantatray fa rehefa ny teninao no manomboka dia azo antoka ny fiafaran'ny zavatra anankiray. Satria ianao no mihazona anay Kristy ilay antom-pisinay mandrakizay. Manolotra ny momba anay zay Andriamanitra am-pelantananao androany. Eny Jesosy efa anao zay omaly fa eto Andriamanitra tsy amin'ny enatra ny joroana eto androany hoe Jesosy mbola anao indray aho. Amin'ny anaranao Jesosy. Ianao Alfa sy Omega, miankukiza anateanao rira. Aleluia, aleluia, aleluia. Ianao no Alfa sy Omega, miankukizai, miankukizai anateanao rira. Ianao no Alfa sy Omega. Aleluia, aleluia, aleluia. Ianao Alfa sy Omega, miankukizahai anateanao rirai, anateanao. Oferitsika ianao no Alfa sy Omega. Ianao no Alfa, ianao no Omega, ianao no Alfa sy Omega. Ianao Alfa sy Omega. Jesosy ianao zany le antom-pisinay masina mandrakizay miankukizai. Anateanao ray, atolotsay, atolotsay ny fiderany,
Manaikiza satria ianao ny lalana sy fahamarina ry fiaina entinao eo am-piankofana zahay satria eo am-piankofana tsy mahita lalana zay Jesosy fa mahita tongotra eo am-piankofana tsy mijery ny akavia sy ny akavanana zahay fa mibanjina ny tongotra ao Jesosy satria ianao no mitondra anay mankany amin'ny sitrapony iray. Halleluja. Tsy hiteny intsony izay Andriamanitra, tsy avelanay hiteny intsony ny nofinay ny amin'izay heveriny fahetaheta mety hahasoa ny fiainana ity. Fa ka ny fanainao masin'Andriamanitra no hanambara sy hiteny, ampianatra anay indray hanao vavaka ampanay. Ihira firam-baovao. Alleluja. Tia nakaiky anao mihoatra Jesosy. Ny ho eo aminao Andriamanitra ny fifaliako indrindra. Ny ao an-tongotra ao Jesosy no fahatanteranao ahy. Tsy te hiala eo misy anao Andriamanitra. Misy fotoana ny nofoko mety tsy mahazaka an'izany eo aminao foana izany, mety reraka ny lohalika eo am-pandaliana. Ny saina indraindray mieritreritra hoe ahoana ny fiheveran'ny hafa eo am-pandaliana. Fa izay Andriamanitra tsy tarity ny fahatsapanay, fa izay Jesosy tarity ny fanainao masina isan'andro isan'andro. Ary tsy anaiky hijoro izay Andriamanitra raha tsy ny teninao no miteny mitsangana. Tsy anaiky handroso izay Jesosy raha tsy ny teninao miteny mandrosoa. Ny fahavelomanay Andriamanitra dia mbola ny teninao milaza hoe fiainana, milaza fitsanganana indray. Ka androany Jesosy dia fiderana no asanatray. Eo am-piankofana tsy fitarenana fa fiderana Jesosy. Dia hiderana zay Andriamanitra satria mahagaga loatra ny nanaovanao anay, satria mahagaga loatra ny fitiavanao anay. Tsy hoe mahafaty, tsy hoe mahafinaritra zay na hoe mahafatifaty mahate ho tia zay Jesosy, fa raha ny filentehanay sy ny nilentehanay tao anatin'ny lotom-pahotana Jesosy dia tsy miendrika akory, kanefa ianao tsy nisorona mihitsy fa ny tananao mihitsy natolotra ho fananganana anay rehetra. Misaotra Jesosy fa fitiavana ianao. Halleluja. Asa anatin'ny fiderana an Jesosy androany. Aoka tsy nitonkira no hitarika antsika hideran'Andriamanitra fa ny fonao mihitsy no mahay mideran'Andriamanitra. Ny fonao no mahay mideran'Andriamanitra. Ny fonao no mahay mideran'Andriamanitra. Halleluja. Fiderana no asandratro anao raha io
Tsiuta katrinisa nialepiazanao nefa mahagaga fa nambola kely fiderana no asandratra anao io asandratra anao tsy ho takatrisa nialebiazanao fiainanay sy ny momba ny rehetra Andriamanitra eny an-dalana zay dia miresaka aminao ao an-trano zay dia miresaka aminao Andriamanitra
eo mpanatanterana fianarana zay dia miaraka aminao Andriamanitra, eo miasanay dia miaraka aminao Jesosy. Tena mpiankohaka marina Jesosy, tsy hoe misy fotoana hitsakany eo anatrehan'Andriamanitra, fa amin'ny fotoana anay rehetra Jesosy dia miankohaka eo anatrehanao. Tsy tompony teny inay intsony zay Andriamanitra, fa ianao no mampiteny anay. Tsy tompony teny farany eo amin'ny fiainanay zay Jesosy, fa ianao no mampiteny anay. Tsy izahay Andriamanitra no mitondra amin'ny fiainanay, fa ianao Jesosy. Misaotra Jesosy ny amin'izay rehetra navelanao mitranga amin'ny fiainanay, fa indrindra hatramin'ny androany Jesosy dia mbola misaotra anao zahay ny amin'ny rahanao Andriamanitra, ny amin'ny asa-pamonjena izay novitahinao 2 arivo taona mahery lasa zay. Misaotra satria tsy nieniny fijoroanay ianao, tsy niandry ny fijoroanay ianao vao nanao ny sakrifisy, le sakrifisy ultime. Misaotra Jesosy ny amin'ny rahanao izay nalatsakao. Misaotra ny amin'ny aretanao ny latsa sy ny opa, ny enatra sy ny fanambani-tsaina sy ny fanambani-toetra, ny fivadia-namana, ny fanaovana tsinitsiny. Misaotra Jesosy vao tao anatin'ny izay rehetra anatrehanao dia tsy ny zavatra nitranga sy niatra taminao no nifantohanao, fa izahay tsirairay avy izay mbola tsy ary fady akory, fa izahay tsirairay avy izay mbola tsy nisy akory no jerenao, satria tianao ny fanafana ao anay Andriamanitra. Ataontsika misaotra an' Jesosy amin'izao fotoan'izao. Saky hoe misaotra an' Jesosy, misaotra Jesosy fa ny antony atonanao teo ambony azy fijaliana dia ho anahy manokana. Tsapako hoe tianao loatra Andriamanitra, ka tsy nivavaka nataoko Andriamanitra no valianao, fa tany amin'ilay mbola tsy haiko tononona akory Andriamanitra no namanginao anahy. Misaotra Jesosy fa na ny olona raha tsy havitany anao sakrifisy ny fiainany nefa milaza fa tiana, fa ianao Andriamanitra mbola tsy nahay namaly akory ny fitiavana izay nomenao anahy, dia ianao efa nandroso ny fitiavana teo amin'ny fiainako. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy no ny rahanao, misaotra Jesosy voadioa, misaotra Jesosy voavodia, avy anaty aizinao fenonao fahazava. Halleluja, halleluja. Ho an'ireo rehetra izay vonona misaotra an'Andriamanitra atao averintsika izany dia tena atao voafonao mihitsy ny mihiran'izany teran'Andriamanitra androany amin'ity fotoana ity. Isaora izy amin'ny antsipriany mihitsy ny amin'ny asa-pamonjena, ny fantsika niditra tamin'ny tanany sy ny tongony, misatro tsilo, ny fampitanjana, ny lefina rehetra. Isaorantsika n'Andriamanitra hoe niaretanao anahy reny Jesosy, satria tsy tianao hisy fahamezan-tsaina intsony eo amiko Andriamanitra, dia niaretanao mihitsy ny satro tsilo, satria Andriamanitra tsy tianao homenatra ny amin'ny fijoronanao, dia niendana mihitsy ny fitafianao Jesosy Kristy, satria Andriamanitra tsy tianao hisy aretina eo amin'ny fiainako, dia niaretanao ny diakapoka rehetra sy ny fandatsana, satria Andriamanitra ampianarinao ninona mety zavatra ataon'ny olona fivadianamana, dia niaretanao melosany Andriamanitra, satria rehefa ao aminao zahay dia afaka miatrika araka ny sitraponao. Halleluja, misaotra Jesosy no ny rahanao, misaotra Jesosy voadioa, misaotra Jesosy voavodia, avy anaty aizinao. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, azarado fisaorana. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy no ny rahanao, misaotra Jesosy voadioa, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy voavodia, avy anaty aizinao fenonao fahazava. Avy anaty aizinao, avy anaty aizinao fenonao fahazava.
maika mafy an Jesosy androany. Alleluia. Amen. Afaka mahazo toerantsika azafady tompoko. Afaka mandroso tompoko azafady. Laotsika merina ny fisaorana any amin'i Jesosy noho ny amin'izay rehetra nataony. Tena loary avy any anatin'ny fonao ny fisaorana. Mety hoe santionany andro zareo tonga eto fa inoko maromarina fa eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy dia misy zavatra efa nataon'i Jesosy koa dia aza tsotsorina ilay izy misaotra Jesosy. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ihany izany no ijoroanay mianaka vavolombelona eto ny amin'ny zava-mahagaga izay nataon'Andriamanitra no famindram-pony. Dia fiadanana ho antsika mpiray fanantenana. Dia nijoroako vavolombelona eto izany momba n'ity zanako ity. Ity zanako ity izany tamin'ny teraka dia somary nisy zavatra nanahirana kely. Ohatrany hoe fijery anazy normal izy fa izy tsy mitovy amin'ny zaza rehetra satria nisy fahasamihafana. Dia teo amin'ny faharoa taona sy tapany teo nanomboka nanao analizy zahay, nandeha tany amin'ny dokotera tany natao ny analizy. Dia mivalin'ilay izy hoe toxoplasmose congénitale ilay zaza. Dia tao anatin'izay nefa tena ohatrany hoe nitombo ny vatany fa izy ilay mirorakarora be reny, tsy afaka mandeha. Dia amin'ny maray aman-dreniny tena dia nanana fanahina be. Izany hoe nisy ohatrany hoe nanana fahafahana nandeha tany amin'ny dokotera rehetrarehetra vao maheno teny tenenin'ny olona hoe ary mahafaka an'io fa zaza ohatr'izao io dia lasa makany. Tena nandeha fa tsy nisy fiovana ilay zaza. Dia tamin'ny fotoana namangin'Andriamanitra efa very hevitra izany dia nitodika tamin'Andriamanitra. Tsara Andriamanitra tena tsara Andriamanitra. Zava-mahagaga Andriamanitra. Dia tao anatin'izay fotoana izay tsy nandeha nanapa-kevitra izay mivady aleo tsy hoentinaiza intsony izy fa aleo tena akinina amin'Andriamanitra amin'ny fiainany. Dia nanala ny nifiny zazy io ary tamin'izany tena million de million satria le potipotika ireny nifiny izy tsy afaka misakafo, tsy afaka hoe atao anestesie ana lokala izany izy fa tsy maintsy général. Dia nalana ny nifiny zazy io, nify rehetrarehetra ambony rehetrarehetra. Dia teo izay mivady ny teny hoe izay sitrapon'Andriamanitra anao ka ho tanteraka. Niditra bloka izy tamin'ny 7 tamin'ny 12 sasany izy vao velona fa nisaotra an'Andriamanitra foana izay tao anatin'izany fotoana izany. Dia tao anatin'izany nefa nandeha teny ihany fotoana mbola ohatrany hoe nivavaka ianao fa ny tanan'Andriamanitra no tena nitadiavinao. Hoe lasa nametsiny an'Andriamanitra ary tao anatin'izany satria hoe maninona ny olona mivavaka mahita valim-bavaka fa ianao tsy mahita izany ataonao daholo izay fomba fitadiavana an'Andriamanitra rehetra. Dia nisy fotoana navadiko nametsiny an'Andriamanitra mihitsy hoe tsy miaino angamba izao Andriamanitra anao izao satria izy moa izany mbola tsy tena resy lahatra hoe nivavaka fa zako no miady tamin'Andriamanitra hoe anao ty Andriamanitra dia izay sitraponao anao ka ho tanteraka amin'io zazy io. Na ny fianarany tamin'izany roa taona izy nanomboka nampianaranay fa hatramin'izao izy mbola tsy mahay manoratra na ary fa le toe-po izany rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra dia natoky an'Andriamanitra tao anatin'izay zavatra rehetra izay. Tena natoky an'Andriamanitra e. Dia na ny fianarany ary tena ohatrany hoe nandeha teny misy lalana misokatra foana ny fianarany. Lafo ny écolage tamin'izany tena lafo. Za moa izany tsy afaka niasa fa nioccupé anazy jusqu'à maintenant hoe aleo ianao izy le ramosiako tena mitaiza an'io zazy io satria izy zazavavy dia izay fiainantsika eo akintsika amin'Andriamanitra. Hatramin'izao izany tsy miasa fa ao an-trano mikarakara anazy. Dia amin'izao izy ohatrany hoe le roa rabe sy ohatr'izany izany voninahitra ho an'Andriamanitra fa afaka. Dia izy efa mba hoe miteny, mbola tsy tena mazava tsara ny teniny fa matoky an'ilay tenin'Andriamanitra izay hoe nisy teny mpanompon'Andriamanitra izay teto ny teny hoe i Paoly ozy izy nanana aretina ohatry ny andro be rehefa voatora-bato fa hain'Andriamanitra nitahiry azy tao anatin'iny. Dia tena tiako avoatra an'ilay izy izany hoe avoaka amin'ilay izy voninahitra ho an'Andriamanitra hoe mila matoky an'Andriamanitra tsika fa adidiny io fa na dia hanary tsika dia tsy hahefa ninninna mihitsy satria tao anatin'izany lasa za voa migraine, lasa za indray mihinana fanafody isan'andro fa tsy izy
Ohatran'ny hoe avy miasa ilay ramosay dia izaho marary eo am-pandriana indray satria miasa saina amin'ilay zaza izany be fanahiana loatra nefa tsy nahefa ninina tao anatin'izay zavatra izay. Dia nitsapako koa hoe izaho izany tamin'ny tady an'Andriamanitra ny tanany aloha no tena nitadiaviko fa tsy ny tavany. Tena hoe aiza ianao mahavita zavatra ianao, izay izany no tena nampoko an'Andriamanitra. Fa rehefa tonga ny teny dia nanafaka ny teny hoe apetrao amiko ny entanao fa izaho ombanao foana. Dia amin'izao tena ohatrany hoe manana fihedana-po na dia mbola hoe io ilay zanako dia tena hoe mahatoky an'Andriamanitra hatramin'ny farany tsy hivadika amin'Andriamanitra izany tsy. Tsy hoe andeha n'aiza n'aiza fa tena izay tian'Andriamanitra ny ao ka hiseho amin'ny fiainanay ny aminazy tena izay sitrapony. Dia tao anatin'izay rehefa natoky an'Andriamanitra na ny zavatra rehetra raha ohatrany hoe sokatsokatra daholo. Taloha ohatra hoe manana any ianao dia aiza indray nitondrana an'ity zaza ity aiza. Ohatrany hoe manana fikasana projet izay mivady hoe tsika hividy tany tsy mahavidy mihitsy tsy mahavidy fa rehefa tena nijoro tamin'ny sitrapon'Andriamanitra tonga ho azy ilay tany. Dia le tany moa nataonay mihitsy hoe fitahiana ny anarany. Ohatrany hoe ny olona nikarakara taratasy tamin'ilay tany tena mivezivezy be fa ny anay voninahitra ao an'Andriamanitra fa 3 volana dia mivoaka ny boky. Dia tao anatin'izay afaka 3 volana ohatrany hoe oktobra ilay izy ny azonay desambra izay dia nanangana an'ilay trano. Tao anatin'ny fahavaratra mihitsy izany ilay trano nataonay. Dia ilay izy lany teo amin'ny vola kelinay mivady, lany teo amin'ilay tany sy nanangana nandeha fa noho ny tonga teo amin'ilay senazy ilay izy nihitsika ilay trano herinandro fa tsy nanana fanahiana izay mivady hoe aiza nitady an'izao na aiza ny any amin'ny kesy efa tsy izy intsony 100 000 ariary sisa ny tany amin'ny kesy inona ny vitany 100 000 ariary fa herinandro tao aorianan'izay nahita fity tamin'olona izay na maison teint de million ilay olona tsy izy soloina ilay vola na 1 franc raha fa tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra dia ho azy rery ny voninahitra ny saotra ny dera aja mandrakizay. Amen. Alleluia. Dia fa mafy ao an' Jesosy. Hitanao zao fa misy antony tokony hisoranao an'Andriamanitra. Ianao manala nify ohatriny ny olona amina million. Ianao tsy asiana anestesia, ny anazy anestesia générale. Dia ianao tsy mirarakivy. Tsy haiko mandroso rahalahy. Jesosy daholo voninahitra ho an'Andriamanitra rery any tsoroko vavolombelona. Za zany nangataka tamin'i Jesosy aho hoe za zany Jesosy mba tia hanao vacances efa ela be tsy niala teto an-tanà. Dia 2 jours après zay vavaka izay aho dia nahita asy dadanay. Dia nisy vazaha tonga teto zany hoe hanao vacances izy andeha andasy be dia folo pointe dia manambato. Dia mbola nisalasala aloha hoe andeha sa tsy andeha. Dia kanjo raikitra ala izy dia andeha zany. Dia tonga tany andasy be moa efa vonina be moa za izay hoe atorana tôbily satria asany ale ihany. Dia efa niteny mihitsy dadanay hoe fiainana coff-boine fa matorana tôbily zany. Kanjo tonga tany andasy be zay dia nampahitan'i Jesosy fity dia nisy fandriana libra anankiroa tao dia niteny ilay vazaha hoe afaka matory atinareo izy. Dia tonga tany Tamatavy indray zay dia mbola nahita fity indray. Dia netohany zareo ny sakafonay, netohany zareo. Nanomboka teo dia netohany foana moa zany ny sakafonay, sakafo atoandro, sakafo hariva. Tonga tany Manambato indray dia nampanofana trano mitokana mihitsy izay. Netohany zareo dia netohana daholo ny zavatra rehetra. Nampahitan'i Jesosy toerana mbola tsy fahitako mihitsy aho zany dia faly be. Misaotra an'i Jesosy, dia Jesosy. Fanampiana kely voninahitra ho an'i Jesosy ihany. Izy moa ny teny nanomboka tamin'ilay mijoro teo izy mianaka teo izy matsaina hoe tsika sy dadako tokony ohatry zao. Alao raha fa hijoro aho tena tsara Andriamanitra izay ny azo lazaina. Mihaino ny vavakantsika izy. Tena hoe ny etaitapontsika rehetrarehetra. Ho any ankizy, niza dia mihaino Jesosy.
tena hoe rehefa mampahita fity Andriamanitra tsisy ny ala na infrance zay na nikely ary tsisy mipika ny vola zany niverina fany zay zany ny azo ilazana anazy marina fa nisy olana kely le tobila no niverina fa natao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany ara saika andrehitra le tobila zany hoe saorana Jesosy satria tonga de tazana le izy le tobila moa essence de tena hoe voninahitra man Jesosy ny zavatra napetraka Jesosy tao anatin'le izy zany de resaka toepoko tao anatin'le zavatra nitranga tao anatin'le anina tsy monimonina tsy niteny tamin'i Jesosy le faisceau zany faisceau-na fil bougie fotsiny satria eo ambanin'le chapeau le izy no tratran'le asa fanana ela loatra de may de nirehatra de tonga de nirehitra le chapeau rehetrarehetra tsy afaka nandeha tsy mihitsy le tobila zany fefa lalan'ody zay voninahitra ho antompo fa nilamina daholo ny zavatra rehetra tonga de nasian'Andriamanitra nahita tobila nanaovana transfert ny zareo napahita fity rehefa tonga tao Andasibe raha naka tobila tany Moramanga de nanatra le tobila ny zareo tao Andasibe de niteny izy hoe aiza Mathieu de hoe Mathieu najanona any tobila ay de nanangona tsy paipaika azy zareo de hoe tia ny vola vidany sakafo izy tena hoe tsy hainy tsisy ohatran'i Jesosy le zavatra natao nefa tena hoe nividy an'le faisceau fotsiny taty Antananarivo de miverina de zay de nilamina le tobila de voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany satria tena hoe vakansa nahita vakansa fa tena hoe de Mathieu zany ny hain'ny vavako Mathieu satria za tsy mivavaka an'izay fa zao zay ny zavatra niteneniko teny tamin'i Jesosy hoe Jesosy ho avy ny réinscription natao tsy manana vola iandovana an'izany Jesosy fa mba mio vola tena juste andovako ny réinscription io zazy io zay zany mivavaka nataoko tena hoe ameo azana de mandeha contrat mandeha manao vakansa hoa tsy hoe vakansa fa mandeha contrat mitondra olona andoavako ny réinscription ndreo zazy reo sy ny momba ny fianaran'ireo zazy reo fa ho avy ny fidirana ho a Jesosy de tena hoe quelques jours tao aorinan'izay vavak'izay de tena isaorako an Jesosy hoe tena namahan'le olana izy hoe tena hoe ty de tena hoe vitany tonga de natokako moa zany le vola hoe ty zany Jesosy lefa nomenao de fa apetrako ty de isaorako an Jesosy de voninahitra ho an Jesosy rehetra Alleluia ohatra mijoro matetika eto satria tena tsara Jesosy de azakagy nareo raha mety hijoro matetika eto indray manomboka izao satria Jesosy anao zavatra amen anao zavatra eo amin'ny fiainanao koa izy makasika ny amin'ny zavatra napetrak'Andriamanitra tato am-poko de mois mahery zay nanomboka nanao évangélisation teny ambolikandrona de avy eo hoe tokony anao cellule de teny tsy nanomboka ihany ny cellule ny antony satria resaka trano tsy nafahako nanomboka de nangataka tamin'i Jesosy anisy fotoana Jesosy satria efa nisy programme-nay hoe tsy maintsy hiala any ambolikandro zay hiverina hipetraka aty amin'ny ville de hoy zay tamin'i Jesosy mangataka aminao Jesosy mba mio trano any amin'ny ville hoa zay fa mila miala aty ambolikandro zay amin'ity trano ty fa tiako libéré n'ity trano ty ho tazomina ihany anaovana cellule de nandeha zay nisy fotoana nitady trano foana zay saotra Jesosy fa mbola tsy nahita trano aloha hatreto de nandeha fotoana de zay nampiazo azy tsy nanombohan'le cellule de tamin'ny tapabolana tamin'ny heriny le teny amin'ny pasteur miamma hoe annoncé ho pasteur miamma fa ho atomboka le cellule milady de hoy zay atomboka ao an-trano le izy de rehefa nanapa-kevitra nanomboka le izy tao an-trano zay mivady de nataonay le izy tamilady olona ray ny tonga tao voninahitra ho an Jesosy zavatra nandrasan'i Jesosy de mifanombohana satria zay ny tena nandrasan'i Jesosy hoe mila manomboka fotsiny tena napetrako tato anatiko tena nisy fiadana posy fitsarana be hoe na olona ray ara Jesosy no avy eo de fifaliana ho ahy zay satria ianao no mitondra ny olona ianao no manao ny asa eto de tena olona ray ny tonga teo akoatranay menakavokely tao an-trano de tena hoe misaotra Jesosy de nataoko araka ny tokony ho izy ny fotoana rehetra de voninahitra ho an Jesosy fa vita le talohany izy efa mitady trano foana hoe sady anaovana cellule na hoe mitady trano aty amin'ny ville zay de le trano anaovana cellule de ny sabotsy alohan'ny lehilahy io any teny tamin'ny tompotrano hoe
zaho mba mihera tompoko fa anao cellule ao an-trano zay raha pitso dia za tsy nanteny tamin'i Jesosy hoe mio famantarana Jesosy raha sitraponao nanaovana le cellule atao trano dia ozy le tompo-trano hoe tsy mety ozy izy noho ny manodidina fa raha ho anao izy tsy manisy olana aloha fa raha provisoire koa izy tsy maninona fa tsy adapté amin'izay ozy izy le contratsika ao amin'le trano dia marina ny azy fa za nangataka hoe mba mangataka za satria mila tomboko le cellule fa mbola tsy mahita toerana fa raha sitrapon'ny tompo ao dia omeny toerana après fa sady efa mitady any ao zay dia eny ara ozy izy fa ataovy ara ozy izy dia tena nangataka fahendrena tamin'Andriamanitra nanao le cellule tsy hanao zavatra mafy be nanao zavatra tsotra tena hoe discret miaraka amin'i Jesosy satria Jesosy no tiako hoe présente ao dia tao aorianan'le cellule rehefa vita le cellule dia satria efa nitaditady trano foana taloha zay dia nisy olona efa niteny anao hoe amin'ny sabotsy ozy izy amin'ny lady ozy izy raha mety dia atsoy ao ozy izy fa iontsika aseanao ozy izy fa misy trano tiako aseho anao nisy olona efa nindramanay seza nisy fotoana dia vita le cellule dia lasa niazakazaka nakany amin'le rangahy fa no fotoana amin'le rangahy dia netiny teo amin'le toerana tsy lavitra nayako trano akory dia ty ozy izy misy toerana ozy izy mety aminareo ve dia nijereko le izy tranona ONG le trano dia misy efitra roa telo dia misy ambony dia misy ray mba mihita hoe ngezangeza metimety zany dia ozy aho hoe mety ho aty fa ahoana ho amin'ny momba n'ity trano ity dia tsy haiko ozy izy fa afaka manao alizy ato ianao ozy izy dia andraso ozy izy fa mbola andoko an'le trano zay dia ozy aho wow mbola andoko trano vai mbola tsaraina zany le izy dia manao ana seza dia hoe reo seza misy ao dia mety foana ao zay misy dia ohatrinona niofanio dia 20 000 ariary ozy izy isaky lady dia tena ozy aho hoe Jesosy zay le vavaka nangatako apahitao fity trano amin'ity cellule ity fa tena ameny Jesosy trano mora be zay alleloia dia tsy vita an'izay fa mbola ozy le indray le rangavy eo fa mbola manana trano ray mbola manana trano ray koatra ity zay ozy izy ery ambony ery mbola ngezanao ity indray fa raha tianareo koa izy dia afaka zay tianareo izy na ato na any fa le any lehibe dia ozy aho hoe Jesosy dia ahoana indray niofan'izany amitovy ihany niofanozy izy tena namirain Jesosy le izy tao ambadika le hoe fanapa-kevitra nanomboka dia misy zavatra blocage be deaibe talohan'io lady io anombohako cellule io misy asa miantso nisy talohan'izay nisy hoe za tsy na manao chauffeur koa akoatra ny asa mpanjakana ataoko efa mba misy client na ohatr'izany dia mitondra namana mitondra havana ohatr'izany dia nisy niantso 15 jours hoe andeha hitondra andeha hanao location 15 jours dia laviko le izy satria ozy aho hoe efa cellule ny ao an-tsaiko efa zoma alohan'io indray dia nisy niantso indray afaka makany mbatondra zaka 2 andro ve ianao amin'ny weekend tsy andeha aho avy eo indray mbola nisy niantso indray efa nialina sabotsiny iny teny tamin'ny pasteur rady indray pasteur misy mila tobile fa misy olana location dia za zany napetrako anatiko hoe zay ataonao Jesosy fa inona zany tena tianao cellule sa andeha fa ohatra misy zavatra be deaibe tonga foana ity fa inona ny tena atao dia teny amin'ny pasteur rady any aloha dia hoe andraso tsy namaly ana pasteur rado dia za nefa ozy aho hoe confirmer Jesosy raha ohatra ka hoe tena sitraponao no andehanako dia asivo miantso le olona mamconfirmer miinsiste fa rehefa tsy miinsiste le olona dia cellule ny programmanao anahy dia tsy niantso anatsy le olona dia tsy niraraiko dia tsy niteny amin'ny pasteur rady tsony koa satria cellule ny sitrapony Jesosy dia hitanareo misy zavatra rehefa niteny Jesosy hoe misy zavatra tokony ataonao dia tokony atao le izy kaninona zavatra mety etretinao gauche droite misy zavatra be deaibe naovany devoly zay mety anakanana anao sy rehetrarehetra neny Jesosy ihany ny tanteraka eo zay mahatonga na mitenanareo azagaginareo manomboka ijoro eto foana manomboka androany fa izy zavatra ho ataony Jesosy be deaibe manomboka androany voninahitra ho an'i Jesosy dia efa voninao le toerana fa mbola tsy vita le loko indray dia zao tsy hembotra izay fa hiditra ao foana zay amin'ny lahady ao amin'le toerana kely ihany aloha zay niditra satria mila angoninao aloha le olona satria nanao évangélisation zay tamin'ny lakamisy meny Jesosy fotoana indray dia tonga dia malina ny olona aiza le cellule alleloia tsy nijery izy hoe iza le izy
iza le olona mitondra le selule fa aiza le selule mangetaheta an Jesosy ny olona dia raha sitrapon'i Jesosy 2 semaines eo zay mety ao amin'le toerana kely dia avy eo ifindrany amin'le toerana lehibe zay ho an Jesosy rery ny voninahitra. Zay tiaka mafia ho an Jesosy farany. Merci Jésus. Voninahitra ho an Jesosy rery ihany ny joroako fahavolom-belona eto. Zaho moa zany dia bénévola amin'ny fonja nandritra ny 7 taona ary tena misaotra ny tompo amin'ilay antso satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe tsarovy izay mifatotra ho toy ny miara-mifatotra aminy arareo. Hébreu 7:7. Ny asa tany amin'ny fonja lehilahy andre mandeha izay dia somary nangorovitsika ohatran'ny reraka zany dia ohatran'ny manavy dia rehefa nidera dia nanentana tao nandritry ny adiny ray sasany dia nafana be dia sitrana tena afaka amin'ny fanaviana dia nijoro vavolombelona tany hoe inona moa ny atao hoe fiderana fanafana, inona ny atao hoe fiderana misy délivrance samiala aminao, inona ny atao hoe fiderana fahombiazana, inona ny atao hoe fiderana famezam-boninahitra n'Andriamanitra dia voninahitra an'Andriamanitra. Merci Jésus, tehaka mafy be ho an Jesosy. Dia ny faharoa tena lehibe ny tenin'Andriamanitra miteny amin'ny 2 Thessalonians 5:18 le hoe misaora ny zavatra rehetra fa zany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Isaky mivoatonga zany amin'ny 17 taona lasa tsaroko zay ny zavatra nyzaraiko voalohany fa taty aoriana vao tena nanao toriteny akira fa zay no nyzaraiko hoe atao fiteny vazaha hoe merci Jésus. Be da be tsy hinany tsy mahay le izy dia averimberina foana iny telo dia misy manao mora dia misy moa tsy miteny dia tany foana hoe maninonareo ny tsy miteny fa ao anatin'ny fisaorana an'Andriamanitra ny misy zavatra miova amin'ny fiainanareo. Dia tamin'ny herinandro lasa teo tao amin'ny quartier vivavy indray izay zany dia resy lahatra be zany tato anatiko hoe alohantsika rehetra tena hisaotra amin'ny fo tena feno finoana, feno fitiavana, feno fanantenana an Jesosy ny amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Za koa manao amin'izay dia ny ikaika mafy be ry zareo fa rehefa tena manao an'izay ho anareo mbola misy aloha zany mbola mampalahelo be mety le voafonja vao tonga angambany dia mbola ohatrany tsy mety tsy mitsiky tsy miteny alao manao daholy fa misy zavatra miova amin'ny fiainanao. Tsy ampozinao akory fa raha miteny merci Jésus amin'ny fonao ianao dia misy miantso anao dia hoe afaka ianao dia mioraka be ry zareo dia nandeha ny fitoriana teo amin'ny adiny 2 teo dia mihira dia midera dia ao ny hira fiankofana dia le hira moa zany kendrena mba hira ho haindry zareo daholo dia miara-mihira raha tsy hainy dia manonona tononkira ihany. Dia rehefa avy eo tao anatin'izay adiny 2 zay nisy antso le olona ry avelany zany miantso hoe madame Vlol dia midina dia atao moramora kely ny volume anankitelo natsoina zany nandritra ny fiderana. Dia rehefa avy eo no nyrava dia mivavaka izay sy le mpampivavaka dia misy mitabataba be vita mivavaka dia fa inona zany atao amin'ny tempolin'Andriamanitra ankehitritsika afaka ho izy ny Vlol dia voninahitra ho an Jesosy anankitelo zany natsoina fa tonga dia madame Vlol afaka tamin'ny fotoana tsy napoziny fa tena nisaotra be izy hoe le nampianariny amin'ny vaovao amin'ny fanamasina nampianatra fa tsy za dia ny anankiroa zany mino fa afaka koa amin'ny fomban' Jesosy dia voninahitra ho an Jesosy tehaka mafy be ho an Jesosy. Merci Jésus. Alléluia. Nisy zavatra niresahany zay hoe rehefa misaotra mandroso nge aleo izy ny anana sao dia diso le izy. Fanentanana atao koa zany ohatra zany hoe rehefa midera dia miaraka zany hoe tsy maintsy midera tsy mody midera fa tena midera dia rehefa mibebaka koa dia ohatr'izay dia rehefa misaotra dia sady nanao mafy be ry zareo hoe tsy maintsy misaotra tsy mody misaotra fa tena misaotra dia voninahitra ho an Jesosy. Alléluia. Ndao mba averintsika izay tsy maintsy misaotra tsy mody misaotra fa tena misaotra tsy maintsy mibebaka tsy mody mibebaka
fa tena bebaka. Alleloia, velona Jesosy. Amen. Tena za mahita hoe tsy haiko fa raha ianao aloha tsy haiko fa velona Jesosy e. Tena hoe mandinika antsika Jesosy a. Tsy maintsy miova ianao, tsy mody miova fa tena miova. Alleloia. Raha ny atao anatiko a na omena hoe témoignage fotsiny ary misy témoignage fa no mifandaminana tena hoe aleotsika tena hisaotra an' Jesosy e. Tsy mody misaotra fa tena misaotra. Dia rehefa mivavaka tsy mody mivavaka fa tena mivavaka. Za koa Jesosy a mba ela be tsy niala teto Antananarivo teto. Tena marina e. Tena mba ela be tsy niala teto. Mihaino antsika Jesosy fa sao dia ny tanan'Andriamanitra ny tadiavintsika fa tsy Jesosy ny tadiavintsika. Sao dia fisaorana te hisitraka an'ilay tanan'Andriamanitra fa tsy fisaorana marina, ilay fiankofana marina andrasan'i Jesosy fa izay tena manome izay ao am-pon'Andriamanitra, tsisy adinon'Andriamanitra izany. Vacances makany aiza sy aiza izy teo, etohana ny rehetrarehetra satria misy mpanjaka manatrika eto. Alleloia. Eto Jesosy, ataovy amin'ny fonao izay rehetra ataonao an' Jesosy, tena ataovy amin'ny fo. Aza atao hoe satria pastera mangataka hoe irao ilay izy dia mihira, tsisy vokany izany fa Jesosy mandinika. Rehefa misaotra dia tena misaotra, rehefa mivavaka dia tena mivavaka. Izay ataonao a ataovy amin'ny fo ho an' Jesosy, tsy maninona ny rehetrarehetra fa ataovy hitan' Jesosy ny ao anatin'ny fonao. Asaiko ianao hitsangana, inoko fa manana antony hisaorana an'Andriamanitra ianao. Dia eto Jesosy mandinika ny ao anatin'ny fontsika tsirairay avy, tsy anao modimody fa tena anao ho an' Jesosy. Rehefa tena midery ianao, rehefa marina ao anatin'ny fonao ny fiankofanao, dia Jesosy manana ny planiny. Mety rehefa avy eo ilay fanafahana, mety efa nitsanga rehefa avy eo, mety efa tonga ilay valombavaka, fa ninoko a eto Jesosy dia milamina ny zavatra rehetrarehetra. Eto zao misy fiadanana zarain'i Jesosy, eto zao misy valombavaka zarain'i Jesosy, eto zao efa misy fanasitranana, eto zao efa vonona ny rehetra, communion androany, efa milamina ny zavatra rehetrarehetra. Eo Jesosy. Alleloia. Miaino anao Jesosy a dia mahita mivetsovetsom-ponao, fantany hatramin'ny any anatin'ny fonao. Jereo fa tsy mifampiresaka izy mianaka. Le zanany hoe Jesosy a, za mba te hivoaka ny Tanarivo efa ela ny tsy teto. Dia ny atohan'i Jesosy a hatramin'ny fandriana, hatramin'ny sakafo a, hatramin'ny rehetrarehetra. Ny tao am-pon'ny rainy Jesosy a tena mba omeo fahafahana anaovako réinscription ny zanako. Tsy mifampiresaka izy a fa marina ny vavako tsy hafa noho ny eritreritro. Fiankofana marina dia ny antefa tany amin'Andriamanitra ilay izy, dia ny valian'Andriamanitra ilay izy. Eto Jesosy androany. Eto Jesosy a mety misy aretina ianao tahaka ny neny vaovao teo, fa alohan'ny anaovany témoignage, merci Jésus, misaotra ao anatin'ny fiankofana marina dia mahazo ainy Jesosy. Dia rehefa mahazo ainy Jesosy a tsisy olana afaka mitazona anao zany, tsy misy fotoana sisa fa ny olana zany a gesta fotsiny io. Teneno eo akaikinao gesta fotsiny io hoe fa le décret efa mivoaka, fotoana fotsiny sisa ny andrasana. Eo Jesosy a milamina ny rehetrarehetra, miravina ny rehetrarehetra. Rehefa mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao fa tsy ny tanany, na zaza narary vokatry ny toxoplasmose hatrany am-boaka ary averan'i Jesosy amin'ny laona. Alleloia. Nao tsika hisaotra an' Jesosy, hisaory Jesosy. Hisaory izy ny amin'ny fanefeny anao, tsy hikatsaka ny tanany fa hikatsaka azy, hikatsaka izay mahatery ao am-pony. Hisaory Jesosy fa efa misy trano efa voahomana any, rehefa manaiky ianao amaly ny etaetany sy ny ao am-pony. Efa voahomana ny trano, misy trano kely, misy trano ngeza, fa ahoana ny fitiavanao an' Jesosy, ahoana ny haben'ny ao am-ponao amaly izay ao am-pon'Andriamanitra, fa arakaraka ny ao am-ponao ny Jesosy efa miandry. Jesosy a mankasitraka anao zay a, misaotra Jesosy, tsy mody misaotra zay ianao mahita ny aty anatin'ny fonay. Misaotra Jesosy, mankasitraka Jesosy. Jesosy a misaotra fa tsara ianao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitarihanao anay foana Jesosy a, tsy katsaka ny tananao fa amaly izay ao am-ponao Jesosy.
misaotra fa rehefa manaiky izay Jesosy tsy tady ny tavanao dia alaminao ny zavatra rehetrarehetra. Misaotra ny amin'ny fampahitana fity teo amin'ny fanorenana trano centaine de millions tsy naverina. Misaotra Jesosy fa rehefa manaiky izahay andeha amin'ny planinao hanokatra cellule de prière hanajanona ny rehetrarehetra dia efa misy trano efa voahomana any. Misaotra Jesosy amin'ny ofa amin'ny 20 000 ariary. Misaotra Jesosy fa rehefa misaotra marina anao zay mideranao zay dia esorinao ny aretina. Misaotra koa Jesosy fa ianao no mahay mampahita fity Jesosy vacances any amin'ny toerana tsara hoentinao any ny zanakao dia tsy asainao miantoka ninninina manomboka amin'ny fandriana hatramin'ny sakafo. Tsy hoe mihinana batabatery amin'ny sisiny ery fa sakafom-bazaha Jesosy mankasitraka. Misaotra fa mihaino vavaka ianao. Misaotra fa namatsy any tonton hery menakavy ianao Jesosy. Misaotra Jesosy fa amin'izao fotoana izao dia hitanao ny faniriana tsirairay avy. Fa mihoatra noho izany nefa Jesosy ny fanirianao anatin'ny communion ianao te hiombona aminay foana. Androany Jesosy dia misaotra fa nasainao zahay atao anatin'ny communion. Misaotra Jesosy. Raisoray ny voninahitra mandrakizay misandrata Jesosy fa namasinao ataovy izay tianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manachiketo sukafini fu anjayazi ni fideran no anjakani ifasoavani maneni kiantikya izimanal ireo enta mavesatra ireo amboary rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka. Si vuninahitra medikilay nanjeso antsika narevina itsangana mike nifasana tsy natazonazy Fideran Deu azimanjakiza Nananjes Tupuni fanalai Misyanaranda Ampunyanaranda recha Jesus Kristy Panjakani panjak
fahity ny mpamonjisika izy manana ireo enta mavesatra ireo amboa rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy manjakany mpanjaka fidera deo azy mandrakizay masina mandrakizay misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy manjakany mpanjaka Jesosy Kristy manjakany mpanjaka Jesosy Kristy manjakany mpanjaka. Alleluia. Tsara Andriamanitra. Tsy hoe reny ny vavolombelona dia tsara Andriamanitra. Fa na miatrika ady ary ianao, tsara Andriamanitra. Fa inin'Andriamanitra atao reny fotoana reny. Ampatsiahivana anao hoe tao ry Abrahama, ry Davida, le olona efa le taloha be reny e. Fa tao koa ry Tatorindra, ry Tatohery, le olona voazao reny. Satria ny Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Nanao vakansa ho andro Joseph izy tan'izany, manao vakansa ho andro Matthieu izy androany, manao vakansa ho an'izay mila an'izany koa hoe amen amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Vitan'i Jesosy zany. Nisy tenintenin'ny pasteur Sandra tandremo izy izy sao dia mody misaotra satria te hanao vakansa. Fa isaory fotsiny. Fa misy lalanao tena sy takatry ny saina nafinaritra be moa le témoignage izy mianaka hoe le papa to dia réinscription zany mihitsy ny papa zany. Raha tonga eto ianao papa misaina tablety anaovana jeu dia hitanao aneny tompo anatin'izay fahatsapany izay. Fa ny papa tonga dia vary regony, réinscription, zay mihitsy le izy zay. Fa ny kizy ny lehibe, ny zatovo, fa zaza foana ireny hoe masindray aman-dreny na efa lava be ary. Hoaiza ianao ry zaza na dia efa lava be ary. Dia jereo anie le fahaiza manao nen'le dada réinscription, nen'le zanaka vacances. To Jesosy to dia atambatro. Le tsy nangataka réinscription omeko. Le tsy nangataka vacances omeko. Amen. Sa moa to dia ny anahy Jesosy tonga dia izy rehetra. Samy tsotrako. Alleluia. Velona ny mpanjakatsika. Jesosy no anarany. Tika anao mbola nofahofatana dia ankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny herinandro. Tanatin'izay herinandro izay dia niasa ianao, nianatra, karakara tokantrano, nivoky ny trano, nanao zavatra be dia be. Isaotra Andriamanitra fa izy no mitahiry, izy no mitantana ary izy no nanome tombonandro anao mbola nafahanao nanaiky ho taria amin'ny fanahy no tonga teto amin'ny fanatreny androany. Isaotra Andriamanitra za rehetra nitranga sy niseho. Inoko marimarina fa tao anatin'izy ireny maro ny zavatra nikasainao tanteraka betsaka ihany koa zavatra tsy tao anatin'ny sainao nefa tsy maintsy nitranga ary tsy maintsy natrehana. Atao feno fisaorana ny fonao amin'ity tolakandro ity maraina ity. Asandraton'ny vavaka ao dia feno fisaoran'Andriamanitra. Omeo fisaoran'Andriamanitra isaory azy. Tsy hoe izy zavatra hitranga rehefa avy eo tsy izay fa misaora azy fotsiny fa mendrika isaorana izy raha ny fitsimbinana ianao, ny fisainana ianao, ny fieverana ianao, ny fitiavana ianao. Saotra ray amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Saotra betsaka fa herinandro anankiray indray no vita. Teo ny fiarovanao, teo ny fitantananao, teo ny fiainonao vavaka anay sy famalianao vavaka anay. Teo ny famindraponao vao maraina, teo ny hevitra vaovao, fanokafanao lalana. Ny zavatra nangatahanay taona lasa, 10 taona lasa, 10 taona lasa ny valianao tamin'ity herinandro ity.
saotra betsaka fa enao lay manendra ny fotoana mahamendrika ho amin'ny zavatra anankiray. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Izy rehetra atao trano ankizy itehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra irery ihany. Mahazo toerana vetivety ary mbola mamerina ny fiarabanantsika hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompondray nahatratra an'ity journée vaovao ty tonga soatsika tsiraray avy. Anonsaiko vetivety fa amin'ny zoma Ascension dia amin'ny 7 maraina ny fotoana ho anao izay mety tsy afaka isaky ny zoma hariva noho ny amin'ny asa, noho ny amin'ny fodiana, dia mba misy fotoana io ahafahantsika miara-miatrika an'izany hoe fotoana zoma tonga dia misesy zany. Zoma maraintsika eto, sabotsy maraintsika eto. Asio tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Anio manokantsika dia anomen'Andriamanitra teny mahafatifaty kely tena hoe atonga antsika ahay hiaraka amin'Andriamanitra. Tsy ampiny hoe miaraka amin'Andriamanitra na ihany koa hoe te hiaraka amin'Andriamanitra. Fa tsy mety koa ny mody miaraka amin'Andriamanitra, fa tokony tena miaraka amin'Andriamanitra. Tsy afaka tena hiaraka amin'Andriamanitra nefa ianao raha tsy mahalala an'Andriamanitra sy ny zavatra ao am-pony. Dia mino fa androany dia hitondra antsika andehandeha ao am-pony iray fanamasina. Atonga anao ihany koa ho voatahiry ao anatin'ny fiazakazahanao. Loha hevitra nampitondraina ny lohateny hoe Christo-focus, mifantoka amin'i Kristy. Ny zavatra rehetra dia tokony mampitodika anao ho any amin'i Jesosy. Tsy tokony ho any amin'ny zavatra rehetra no todio anao, fa ny zavatra rehetra tokony hampitodika anao ho any amin'i Jesosy. Iresaka momba ny fomba ny asan'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha hampitodika ny olona ho amin'Andriamanitra. Ary aty amin'ny testamenta vaovao rehefa tonga Jesosy hampitodika ny olona izay efa nijery an'Andriamanitra hijery an Jesosy. Mety hisy fanontania petraka hoe fa nga samihafa Andriamanitra sy Jesosy? Raha ihany fa ny mampiavaka ny nahatongavan'i Jesosy le Andriamanitra nidina niseho tamin'ny olona ao amin'ny testamenta taloha dia Andriamanitra tsy hita maso tao amin'ny tempolo tao a Jerosalema. Raha miantso azy ianao zany any Betania na any Galilea na any Kapernaum ianarana tanàna daholo zany, dia izao no teneniny miakara any Jerosalema. Fa rehefa tonga Jesosy dia naseho ho hita maso ilay Andriamanitra tsy hita maso, nampiditra ny fanatrehany ho ao anatinao fa tsy ao a Jerosalema. Raha mbola mitoy ny testamenta taloha zany androany dia miara mandray sambo tsika menakavy makany Tamatavy rapitso dia makany Israely fa any Jerosalema Jehova. Fa rehefa tonga Jesosy dia namoraina sy no hatsaraina ary no hafanganina ny fahafahanao mifankahita aminy. Eto ianao mangetaeta azy eto ianao no ahita azy. Izay no mahatonga antsika tsy mitoetra ny amin'ny Ancien Testament, satria ny tena marina amin'ny maha-malagasy ianao tsy ho anao ny Ancien Testament. Ny Ancien Testament dia fanekena tsara hijeroan'Andriamanitra hamonjy ny jiosy amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra sy amin'ny zavatra rehetra. Ary ny tsiriritran' izany fanekena izany ny jentilisa sy ny firenena be dia be, satria ny jiosy vao miantso tonga dia présent Andriamanitra à tout moment. Jiosy ny resahako io. Dikan'izay raha malagasy ianao zany tonga eto tsy afaka hiantso ny Andriamanitra ny jiosy satria any jiosy, any Israel. Fa rehefa tonga Jesosy dia naseho an' Jesosy ny tena tao am-pon'Andriamanitra. Fa ny tena tao am-pon'Andriamanitra dia ny fitiavana an'izao tontolo izao. Tian'Andriamanitra ho vonjena avokoa ny fokom-pirenena rehetra. Isaorana ane ny anaran'i Jesosy. Asio tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Salamo 7:1 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Izao ny zavatra niainan'i Davida. Nahatonga ny Davida nampitodika ny fony ho any amin'Andriamanitra. Anaran'i Jesosy, fa ny raiko aman-dreniko efa nahafoy
fa Jehovah kosa no mandray ahy. Navelan'Andriamanitra hitranga lay fahafoizany rainy azy araka ny filazan'ny tantara ny histoire biblika dia zanaka faralahy ivelan'ny tokantrano Davida, zany hoe zanaky ny henatry Jese. Isaky ny miantso an'i Davida zany Jese na ny olona dia matsiaro ny henatra tamin'ny nivadian'ny fanekena tao an-trano le rangahy. Zay mahatonga an'i Davida isorona ny tompo tsy nivonona sady tsy maty koa na dia tadiavy novonona azy, fa nailikilika tany am-piandrasa n'ondro tany dia modina asiana ondro tany mba handrasa amin'ny fantena marina, natao mihitsy izay nisorana azy tsy ao an-trano. Dia mety ho gagantsika hoe fa manina eto ambony tany misy zavatra ohatr'izany. Andriamanitra misy fotoana mamela ny zavatra hitranga ahatonga ny olona io voavolavola anina fo tena hitodika amin'Andriamanitra fa tsy hitodika amin'ny olona. Ny zanaka rehetra dia miandrandra ny ray aman-dreniny, fa Davida tsy nanan'izay opportunité zay. Dia niara niasa nahasola izy satria tao anatin'ilay fahafoizany ray aman-dreniny azy no nisokatra ny fony Davida hita hoe ny ray aman-dreniko nahafoy ahy, fa Andriamanitra ozy izy tsy mahafoy ahy. Totika ho an'ny ankizy izay tonga manatrika eto tsy hoe miandro ho afoy ny ray aman-dreniny ao vao atsapa ny sarobidy ny fisian'Andriamanitra. Davida niaina an'izany mba hanao hijoro vavolombelona izy, fa ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoa. Ary raha mbola nomena micro hijoro vavolombelona Davida dia izao teneny hoe aza miankina aman'olona reto aza miankina aman'olona. Ny ray aman-dreninao aman'olona, enao koa olona. Jeremia 17:5 amin'ny anaran'i Jesosy, voaozona izay olona matoky olona sy manao nofo ho sandriny ka miala amin'i Jehovah ny fony. Aza matoky olona fa matoky ianao an'Andriamanitra, ary aza matoky tena fa matoky ianao an'Andriamanitra. Tsy confiance en soi mila sokafanao anatinao, fa confiance en Dieu. Aza dino zay. Avereny hoe tsy mijery olona fa mijery Andriamanitra. Salamo 4:5 minaran'i Jesosy, ny lehilahy izay tsy nanao an'Andriamanitra hoeriny fa natoky ny habe ny hareny ka nikikitra tamin'ny faharatsiany. Eto indray dia karazana olona mifikitra sy mifantoka amin'ny fananana sy harena volamena sy vola izay ananana. Dia ozy izy le mpanao salamo hoe tsy mba manao an'Andriamanitra hoeriny. Ohabolina toko 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy, Proverbe livre 11 verset 28, amin'ny anaran'i Jesosy, zay matoky ny hareny dia ho lavo fa ny marina ho tahaka ny ravina maitso. Ampianatra antsika Andriamanitra tsy fantoka amin'ny harena. Tsy harena no mahavitanao fa Andriamanitra. Antanio ilay mpianaka izay nanana fandiriana dia hanao vakansa fa tsy nisy hoentina manao vakansa, fa titenenao fa vita ilay vakansa. Zany hoe tsy ilay lojika avy amin'ny hoe manangona mandritry ny taona mba hoentina miala sasatra, fa vavaka ataondray mandeha ao am-pandoliana dia mivaly ilay izy avy eo, sady tsy nangonina tsy nananina, fa Andriamanitra manokatra lalana. Aoka tsy ho ny harena na ny volamena na ny fananana na ny moyen no apetraka ao hoerinao. Averena ho Andriamanitra ny herinao. Le voalohany teo vavolombelon'i Davida dia tsy olona lizo izy fa izy Andriamanitra. Eto amin'ilay faharoa eto indray tsy ao amin'ny fananana ilay izy fa izy Andriamanitra. Zay no mahatonga anao lany mivatsy am-pividianana tany, fa tonga Andriamanitra mamatsy amin'ny fampahitana fity vita hatramin'ny trano. Tsika anie tsy club mahavita azy. Tsika reto club an'ilay tsy mahavita ninninina mihitsy. Fa manana Jesosy mahavita ny zavatra rehetra. Manaraka,
avy amin'ny fieveranao ny tenanao tokony heveranao an'Andriamanitra. Dia voalohany teo aza mijery olona, jere an'Andriamanitra. Afaka ampiasa olona Andriamanitra fa aza misaina an'ilay olona. Afaka ampiasa olona tsy ampozinao Andriamanitra, avy aloha Andriamanitra hiasa. Ary afaka ampiasa olona tsy fantatrao Andriamanitra. Rehefa nahazo ny fanosorany Saoly mpanjaka dia ozy izy Samuel mpaminany. Raha vao mandeha mivoaka eto anao ozy izy dia isy olona telo ifanena aminao, olona tsy fantatrao fa tonga dia hanome anao zavatra. Andriamanitra afaka ampiasa niza niza rehefa hitan'ny Andriamanitra ny atony fonao fa tsy misaina niza niza ianao. Le faharoa, aza mametraka hoe voafetra tsy afaka anao ninninina ianao avy amin'izay misy eo an-tananao. Sokafo ny fonao amin'Andriamanitra ahafahany manokatra ny karazana moyen illimité avy aminy, afaka tanteraka ny nofinofinao na inona. Fa miverina foantsika amin'ilay prinsipa tamin'ny voalohany, tandremo sao dia valinany amin'ny tanany. Fa sokafony ao anatinao mba hahita ny tavany. Tsy izy mahay manome zavatra tsara fotsiny. Andramo ka izaho fa tsara Jehova. Izy mihitsy no tsara. Jereo tsara fa inona ny mampamamy ny mofomamy na ny gâteau? Tia matetika moa zany fa pahirezina atao rehefa le antson'ny olona manao vavaka ho an'ny gâteau. Eritrereto na ny gâteau ary mangataka vavaka. Inona ny mampamamy ny gâteau? Tsisy cuisinier nga eto? Tsisy. Fiona daholo ny asanareo zany. Misy siramamy ao io ipapiko. Siramamy, tsy miteniteny izy io. Siramamy no mahatonga ny gâteau maninona? Mamy. Fantany napetraka, inona mamy? Siramamy sa gâteau? Ny zavatra hitan'ny masonao ane gâteau mamy. Fa ny mahatonga ny mamy ane misy Andriamanitra mamy be eo mahatonga ny mamy. Aza varianao amin'ilay mamimamy le gâteau hita maso, miverenao amin'ilay sorsa tena sorsa ny fahamamiana tsiritra. Mahatonga ny zavatra tsara be dia be, valim-bavaka tsara, fiovam-piainana tsara. Mahatonga ny reny misy fahatsarana mihetsika sy miasa ao, ary io fahatsarana io Andriamanitra mihitsy ilay fahatsarana, mitoetra n'Andriamanitra mihitsy ny fahatsarana. Dikan'izay entiko faly ianao fa misy zavatra tsara mitranga, fa ampitodio ny masonao tsy hovariana ao amin'ilay zavatra tsara, fa tadiavo hoe avy aiza ilay fahatsarana dia ataovany amin'Andriamanitra ny fonao sy ny fifantoanao. Avy amin'ny ego ho amin'ny teos. Samuel voalohany toko 7:7-30. 1 Samuel 17:36. Eritrereto na Davida ary mbola tratrany ity. Fa ny 37 izy dia efa tonga saina. Izay no mahatsara ilay hoe miaraka amin'Andriamanitra. Mety mivilana ny teneninao fa tonga saina ianao avy eo dia mirektifie ny zavatra teneninao. Fa maninona no milaza zany? Vakiana amin'anaran'i Jesosy. 1 Samuel 17:36. Nijoro avolombelona teto Davida tamin'ny Saoly mpanjaka. Izao no teneniny. Saoly mpanjaka, traranitra ane ianao, ho elavelona ane ianao, tonga hatramin'ny farany ny fanjakanao. Ny liona sy mibera samy vonoan'ny mpanomponao. Iza ny sujet de phrase amin'izany? Mpanomponao. Todika izy zany. Nijoro vavolombelona Davida nampitodika ny Saoly hijery Davida nandresy liona. Zay ny isaorana ny tompo fa ao anatinao le mikiteniteny rendra misy zavatra mivilona, misy zavatra miderapy. Fa Andriamanitra eo présent, andininy fa 7:30 tonga dia mikasika amin'ny fanan'Andriamanitra. Hozy izy indray Davida, Jehova, izy namonjy ato amin'ny tanan'ny liona sy ny bera. Izy indray sujet de conversation, sujet de phrase eto. Jehova. Mianara rehefa miteny, mianara rehefa miatrika, mba tsy ho enao ny sujet, fa ho Andriamanitra no sujet. Mianatra grammaire kely zany tsika. Aoka ho Andriamanitra foana. Ina moa ny sujet mitenika azy? Aoka ho Andriamanitra foana ny lazaina rehefa miteny zavatra ianao. Ozy izy Davida tamin'ny voalohany, liona sy ny bera tena namboaritsika. Iza zany tadidinao farany eo? Tsika. Teo vao tonga saina izy hoe ohatrany tsika ary ohatrany seky maty. Angiana-peto dia rectifier nekana. Fa ny tena marina tsy hoe tsika loatra fa Jehova mihitsy nanolotra ny liona sy ny bera teo an-tanan'ny mpanomponao. Teo an-tanany
misy an'izay ao mba teo io mpanomponao eritretany hoe efa nahazo onction royale, efa mpanjaka zany le zazalahy io, fa mbola miteny izy hoe eo am-tanany mpanomponao, toujours serviteur. Tandremo a fa kely fotsiny dia ampitodika ny olona hijerenao ianao raha vao tsy miambina na raha vao tsy mitandrina. Mianara mampitodika ny zavatra rehetra, ny ao an-tranonao mampitodika anao hibanjina an'Andriamanitra, fa ny maty izao anao a fa tsy mbola mirava ainareo dikany hoe fahasoavan'Andriamanitra maty izao tsy avy amiko. Mety nianatra dia mety nahazo diplôma, fa tsy avy amin'ny fianarako izao fiainako izao, tsy avy amin'ny diplômako sy ny fahaizako, fa avy amin'Andriamanitra nanokatra lalana mihoatra no izay mba fahaizana vitako. Todika amin'ny ankizy ny fampianarana andro amaraina, mila mianatra. So dia avy nahinao zany, pastera mihitsy ny teny hoe za tsy mianatra. Maninona? Mianatra. Moa ny mpanaradian'ny tompo koa ny fiantsoana azy tsy hoe mpingitrika, fa mpianatra mahavariana disciple. Esory tsy ho ao amin'ny zavatra ny fonao sy ny fifantohanao, fa avereno ho ao amin'Andriamanitra. Mbola Ancien Testament tsika dia hiditra amin'ny Nouveau Testament rehefa dia ho hitanao amin'izay ny anaovanao ny ao anatinao hoe ve zay zany mahatonga ohatrany tsy mahazo aina, ary zay ke zany mahatonga an'Andriamanitra koa tsy mahazo aina. Iresaka momba ny tantaran'i Abrahama tsika vetivetika ny fomba namangin'Andriamanitra amin'ny fiainan'i Abrahama. I Abrahama dia fantatsika fa ray mino ny fiantsoana azy. Fa tia ampafantatra anao fa amin'ny maray mino azy dia tsy hoe nino hatramin'ny farany izy ny mirakla izay nandrasany, tsia. Nisy fotoana raraka ny finoan'i Abrahama hoe ahazo taranaka izy. Ohatra tsika ihany misy fotoana mandray teny fikasana avy amin'Andriamanitra dia misy fotoana tsika mafana mino an'ilay izy, dia misy fotoana mandalo faritra mangatsika. Dia ohatrany tsy mahazo réseau zay ilay telefônina, dia ohatrany tsy mino tampoka indray tsika. Dia avy eo rehefa miverina eo fanatrehan'Andriamanitra mba efampahirezana, dia velona indray finoantsika. Ohatra izany koa ny ainan'i Abrahama, satria i Abrahama io zavatra nitranga dia olona efa lehibe izy, olona efa antitra. Ny vadiny koa dia efa lehibe sy efa antitra, sady momba ny kibony no maty ny kibony. Triple favoisina zany n'ilay madama, sady efa antitra ménopause, momba stérile, maty ny kibony. Zany hoe misy zavatra efa tsy miasa tsony zany tao amin'ny utérus na ny tranonjanany. Le rangahy moa zany dia papapause sisa ny ainany. Nefa ohatrany tsy tratran'ny papapause satria vao niaraka tamin'ny agara tonga dia niteraka. Donc zany tsy mbola papapause zany mbola tsy andropause zany i Abrahama. Dia Andriamanitra miteny foana, meko zazalahy ianao, meko mpandova ianao, meko taranaka ianao. Nareo ve tsy mahare marika fa ohatry misisika zany Andriamanitra mbola mampanantenanao foana ilay zavatra efa niteneny 40 taona lasa mbola tsy nitranga. Satria tsy miova ny zavatra teneniny fa rehefa niteneniny ray aman-deha iny, ianao mila manana fruit de l'esprit vokatry ny fanahy atao hoe patience sy toetra, fa Andriamanitra mahatoky amin'izay niteneniny. Aza mibanjina amin'ny fotoana mandeha, mpanjino Andriamanitra ilay niteny. Aza mampitany fiainanao amin'ny hafa hoe ndre nanao vakansy izy mianaka, andeha koa ianao dia iveriny. Ino tsara le famin'ilay tsodrano fa teo dia lasa reo dia nanao vakansy 5 taona tany, tsy vakansy ny anaran'izay. Hafa indray zay, fa le resantsika eto aloha dia mandeha vetivety ianao dia miverina, dia fifandraisanao amin'i Jesosy tsy voarimbona. Ho an'izay andeha hanao vakansy, tsy manao vakansy amin'ny fiainam-panahy. Moa ny YouTube sy ny Facebook koa tsy mitsahatra fa mandefa foana ny fandaharana ahafahanao mitahiry ny fiainam-panahinao. Sa rehefa mandeha vakansy reo tsy misakafo tsony. Zany hoe le miainga eo an-trano fotsiny mihinan-kana zay 5 andro any amoron-dranomasina tsy misakafo rehefa tonga any. Ataoko ty any mihitsy ary vao tena maneho ny original. Dia saintsainy hoe ianao ary mba misaina azy avokisany nofa aman-drahanao, saintsainy ny fiainam-panahinao fa mila avokisanao tenin'Andriamanitra isan'andro ny fiainam-panahinao. I Abrahama ray mino nisy fotoana koa izy mba raraka, nisy fotoana izy tsy nintsony hoe azo taranaka,
nisy taona izy tsy nino intsony zay nylazain'Andriamanitra zavatra mahavariana nefa mbola ataon'Andriamanitra hoe rainy mino any ny anarany. Zany hoe na rainy mino any Abrahama zany tsy tam'le izy le hoe mino mirakla dia tsy mino mirakla tamika dia mino mirakla indray dia tsy mino indray dia mino tsy mino Sara Agara tsy zay fa inona misy teny feo valina noho ny afangataham-maty dia raha vao tsy mitehaka ny mpanatrika dia tsy resahana ny toerana voninahitr'Andriamanitra satria nesorony Abrahama tsy ao amin'ny zavatra ny finoany fa nafindrany ho ao amin'Andriamanitra ny finoany. Genesis 15:2 ny anaran'i Jesosy. Ary io Abrahama tamin'Andriamanitra, Jehovah Tompo. Ohatran'ny malefaka be izy efa tsy finoana izy. Jehovah Tompo, inona nomenao aho? Asio an'le anarala le valian'i Davida averiko isa 2. Jehovah Tompo, sotra tompoko averiko. Jehovah Tompo, inona nomenao aho? Zany mandroso fanterana nefa tsy mananjana ke mikitika satma sentiment. Ary ny tompony ahy dia Elezera taizako avy any Damaskosy. Andriamanitra tsy niteny hoe Elezera, fozy Andriamanitra ny zanakao. Genesis 17:18 maran'i Jesosy. Ary io Abrahama tamin'Andriamanitra, enganyeka Ismaela verina indray. Rehefa tsy nekeny Elezera dia nasisy indray Ismaela. Dia mahavariana Andriamanitra tsy niteny hoe eny ary e, tsy ohatr' izany Andriamanitra. Tonga va ny Abrahama, Elezera efa voniny io taizako tato foana. Fantatro izy. Mino fa tsy hamitaka izy raha findrako any amin'ny fananako. Sy Andriamanitra. Le aterakao. Zany efa antitra. Mbola hiteraka ianao. Fatoko ny mombe. Hiteraka nareo. Zany hoe zavatra tenen'Andriamanitra zany. Dia ny ao am-pony foana no asisiny. Na dia efa tojo eo amin'ny tsy finoana aza ny olony. Vakiko le Genesis 17:18. Enganeka Ismaela no veleo anatrehanao. Sarotra be le miandry le avy aminao eo fa misy aloha. Andriamanitra, non. Non. Le avy amiko. Le ho ateraka reo vady. Genesis 15:5 naran'i Jesosy. Jereo angeny lanitra ka isaonkitana raha mahisa azy ianao. Ho tahaka izany ny taranakao. Genesis 16:2. Ary ho Sarai tamin'ny Abrahama, iny rehefa tsy hanome zanaka Jehovah. Dia ozy izy eo amin'ilay mamarana azy eo, dia nekeny Abrahama ny tenin'ny Sarai. Zay ilay tsy finoana. Genesis 21:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah namangy an'i Sara arak'ilay efa nilazainy, ary dia nataon'i Jehovah tamin'i Sara arak'ilay efa niteneniny. Boatra izao ilay izy. Mampanantena taranaka Andriamanitra. Tsy hanome hoy ny Andriamanitra izy Sara, dia nekeny Abrahama koa izy marina izany rineny. Mahavariana fa tonga ny Genèse 21, tonga Andriamanitra tanteraka ny teniny. Aza miabandona fa zay ny teneniny tsy maintsy tranga. Amen. Matsiro be zany teny zany. Aza miabandona fa zay ny teneniny tsy maintsy tranga. Fa zao kosa nefa nesorony Davida tsy ho ao amin'ilay zavatra, amin'ilay niriny sy ilay fahagagana nandrasany ny finoany. Nafindra no ho ao amin'Andriamanitra ny finoany. Hebreo 12:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny finoana ny fahatokiny any amin'ny zavatra ntenainy, fa ny hoana ny zavatra tsy hita. Io ilay finoana ny ainan'i Abrahama tamin'ny voalohany, nahatoky izy ny amina taranaka ny tenenin'Andriamanitra na ny tenainy, fa ny hoana ny zaza mbola tsy hita fa efa mialany. Fa rehefa nandeha ny fotoana dia raraka izay finoana izay satria resin'ny fotoana sy resin'ny tranga. Fa tia misy karazana finoana tsy resin'ny ninina rehefa ianao mampiditra ny fonao ho amin'ny finoana an'Andriamanitra. Satria tsy misy fotoana mandreza an'Andriamanitra.
tsy misy tranga mandresy an'Andriamanitra fa Andriamanitra no mandresy ny fotoana ary Andriamanitra no mifeny fotoana. Iza milaza aminao fa efa tara le izy, iza milaza aminao fa efa tsisy azanaovana ninina intsony mba manantena fa sao mba rehefa avy eo Andriamanitra ny atsiaro anao dia amaly anao. Aza kivininy tamin'ny masonao fa ampaherezo avy amin'ny fisokafany ao anatinao mijery an'Andriamanitra tsy taitra mife ny zavatra rehetra. Hebreo 12:1 fa zay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy. Eo amin'izay le izy le finoana zavatra lasa finoana anazy. Zay le niainany Abrahama. Finoana zavatra tsy hita nefa antenaina lasa finoana fa misy Andriamanitra. Takizay koa fanantenan-javatra lasa fanantenana an'Andriamanitra. Mbola manamafy an'izay Romanina 4:7 17-20 amin'aran'i Jesosy araka ny voasoratra hoe natao korain'ny firenena maro ianao. Dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra teo anatrehan'izay ninony dia Andriamanitra zay mamelona ny maty sy miantso tsy misy toy ny misy ary na dia efa tsy nisy fanantenana azy dia nanantena ihany izy kanino mba horain'ny firenena maro. Io anisan'ny tonga dia manazava be hoe efa tsy nisy fanantenana intsony zay hitany Abrahama. Niezaka izy zany nino fa rehefa nandeha fotoana ohatrany tsisy fanantenana intsony le zavatra nantenainy fa zao anefa nafindra ny finoany ny esorony tsy ao amin'ilay zavatra fa nalefa no any amin'Andriamanitra misy. Tena kekinao mety mbola tsy hitanao ny valim-bavaka hoe mahita an'Andriamanitra. Mety mbola tsy hitanao hoe le fiovana mahita an'Andriamanitra hoe. Joba 2:7 amin'aran'i Jesosy. Ary Satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe motsy fanantenan-javatra va no atahoran'i Joba an'Andriamanitra. Nisy fanantenan-javatra kely tao amin'i Joba fa rehefa nandeha ny sedra sy ny zavatra be dia be dia hitanareo miara-miasa mahasoa reny ampitodika anao ho tena mifantoka tsara amin'Andriamanitra. Tsy karama neny atafavoaka anao ny fiefaranao ito ambony tany ane tsy avy amin'ny karamanao nangoninao Andriamanitra miasa ampahita fitianao. Ianao zao raha manangona be mihitsy tsy diso le manangona fa endrena ny manangona fa mampahery anao Andriamanitra amin'ity tolakandro ity hoe tsy vokatry ny fanangonanao fa fahasoavan'Andriamanitra hiasa le izy. Mety manangona ianao eny tokoa mety mahavita zavatra ianao avy amin'izay nangoninao fa sokafo lavidavitra koa ny sainao Andriamanitra afaka hamangy ianao arak'izay niteneniny fa tsy arak'izay nangoninao ary tsy voatery arak'izay sainao koa satria ianao voafetra fa izy tsy voafetra. Raha voa fo aktive le hoe feno Andriamanitra dia aktive koa le hoe izy mahay manao mihoatra noho izay saintsaintsika sy heverintsika izay angatahantsika. Alleluia. Dia Joba rehefa nanomboka nandalo ilay zavatra mafimafy dia niova amin'izay ny fanantenany. Joba 19:25 kanefa raha izao dia fantatra fa velona ny mpanavotra hitsangana any aparany eo ambony vovoka izy nanomboka tsy ny saina fanavotana izy fa ny saina mpanavotra. Tena kekinao aza misaina famonjena hoe izy misy miteny zay fa manomboka mivadika ilay toriterin zareo avereno aza misaina famonjena hoe fa misaina ny mpamonjy hoe asydeaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Tsy le zavatra nataon'i Jesosy fa Jesosy. Joba 13:15 mbola manamafy an'izay na dia hamono azy izy Andriamanitra tsy hamono azy zany fa le fiteniny diso fa mahafinaritra le zavatra niteneny ao aorinany na dia hamono azy izy mbola natena azy ihany Joba tsy niteny hoe mbola ho avy ny fotoana natena ho laiba be indray tamin'ny andronay zany laiba zany efa tena nandroso taona be nga ho mpanana be amin'ny fomba fiteny hafa ho pakta. Tsy resaka harena hiverina ny tao am-pony Joba rehefa nanantena izy fa io mazava be anantena azy Andriamanitra nantenainy Joba dia zareo fa tonga Andriamanitra nanao avo roa eny tamin'izay very. Mino aho fa ny tao am-pony Joba tamin'ny voalohany engany mba miverina izay very. Nandeha amin'izay ny fotoana maika ny nangididy le vai maika tsisy fanantenana le neritreretiny ambara-patonga ny fo ny aiky fa tsy tokony ho ao amin'ny zavatra ny fanantenana
fa tokony ho amin'Andriamanitra. Dia jereo hoe rehefa tamin'Andriamanitra ny fanantenany Andriamanitra ny saina hoe ohatrany tsy ampy le teo averina fa leo to dia doblena. Tsy joba nangataka hoe dobleo Andriamanitra ny fiverenan'ny arenako. Fa Andriamanitra ny saina an'izy rehefa hitany Andriamanitra fa tsy tao amin'ilay fananana very tsony ny fony fa tao amin'Andriamanitra. Mosesy, Exodus 33, 1-3 dia 15 aminaran'i Jesosy. Ozy Andriamanitra tamin'i Mosesy, aniraka anjely aho hitarika anao eo aloha. Hoentiko nareo any amin'ny tany tondra dronono sy tantely nefa tsy ara-miakatra aminareo satria olona mafiatoka ianao. Anjely dia efa ampy ampiditra anao any amin'ny fataterahany teny izay nilazaiko. Ny mahatonga il'izy tanteraka satria efa niteneniko il'izy dia mirealizen'ilay teniko fotsiny anjely. Nareo alefako any dia ndana amin'ny faly mitsika ho an'ny matavy sy treo ny mamy fa za tsy any. Raha ho an'ny olona zao, aleloia! Zay zany ny sitrakao. Mizaha toetra Andriamanitra inona ny tianao, ny tsara avy aminy sa izy mihitsy. Fa nafinaritra be ny reaction Mosesy. 15:10 ho Mosesy tamin'i Jehovah. Raha tsy handeha ny tavanao, aza mitondra anay hiakatra hiala aty. Ozy izy Mosesy. Aleoko aty amin'ny désert tsisy confort. Manangina rano amin'ny jerikanina mavo. Tapaka foana ny jiro. Fa eo ianao. Toy izay any amin'ny toerana. Misy rano mafana sady tena be vola be. Fa tsy any ianao. Nisokatra ny fony Moïse ho amin'ny asarobidiny confort ny présence. Mihoatra noho ny confort ny zavatra. Miangavy ianao anova fijery amin'ity marain'ity. Aza petraka ao amin'ny olona, aza petraka ao amin'ny arena, aza petraka ao aminao, tsy ianao ilay izy, ary aza petraka ao amina zavatra, fa Andriamanitra ilay izy. Azo teka mafy tsara moa ny tompo. Nouveau Testament. Rehefa tonga Jesosy dia ilay Andriamanitra tsy hita maso no lasa hita maso. Tanareo amin'izay ilay izy. Sofa tonga Jesosy satria nisy fahadisoana teo amin'izay fieveran'ny olona n'Andriamanitra. Tafiditra tao amin'izay everina fa révélation fa tsy révélation ilay izy. Satria révélation fanamasina manondro an' Jesosy. Raha za zao ny aina tamin'ny testamenta taloha ka jiosy tamin'izany dia mety hoe izy ny tsy haiko anarako tamin'izany. Fa inoko fa ny fiarahan'Andriamanitra tamiko tonga dia famatsiana sakafo foana. Dia manoratra hoe Andriamanitra ny sakafo. Za. Satria izay no hitako. Fa rehefa jerevanao nefa tsy Andriamanitra ny sakafo izy, fa Andriamanitra ao. Hitanareo amin'izay ve ilay zavatra tenenina. Zany hoe izay nitenen'ny Mosesy zany misy azo raisiny, fa misy hafanampo. Ohatra, izy Mosesy avy any. Raha misy tratra ny jangajanga dia toram-bato ny vehivavy. Teo na lehilahy mangina. Hitanao hoe rariny ve zany? Hitanao hoe rariny ve zany? Miara-tratra mijangajanga dia le lehilahy afa bela miaraka amin'ny volombavany hoe tena manota io vehivavy io. Hitanao na tonga Jesosy tonga avany amin'izay? Hozy Jesosy. Rehefa nentina teo amin'ilay Maria Magdalene, izay diso destin satria raha tokony izy tokony mpanao gâteau izy. Mpanao Madeleine. Fa lasa nanao zavatra hafa izy. Dia rehefa tonga teo izy toram-bato, tiana ny tenen'i Jesosy. Mendrika toram-bato izy satria nijangajanga. Fa kosa ny mpitoraka tsy ny rehetra, fa izay tsy nanota. Ka raha misy tsy nanota aminareo ohatra na hozy Jesosy dia mitoraka azy. Fa za aloha tsy nanota fa tsy hitoraka azy. Dia jerevan'i Jesosy zao tsara toly amin'izay le hatrany amin'ilay be volombava be ka hatrany ilay be volombava kely. Satria nisy tamin'ireo kilany Maria omaly. Natao trosa hoe rapitso no aloha, eno tsara. Dia tsy voaloha. Dia zara ary maty le tsy azonao ve lozany ilay izy. Fa Jesosy ao anatin'izany rehetra izany mahita hoe teny anankiray sauvé le vehivavy, tonga saina koa retsy olona retsy. Mosesy lehilahy iziko.
ary mety efa niomakomana koa ngiarainy hoe de to dia efa namboary ny lalàna raha va misy tratra mijangajanga ry fiangonan Jehova niaritra efapolo andro teny ambony tendrombohitra nandray andreto lalàna reto toy izy Andriamanitra hoe aloha alefa Jesosy noho izany raha misy tratra mijangajanga dia hotorana ny vehivavy misy diso ilay lalàna tonga Jesosy avy any zao le tena izy ozy izy raha vao tratra mijangajanga dia meloka ary tia mbola misy ambonimbony kokoa vao mijery fotsiny tsy mikonsoma mazava ozy ny fomba fiteny hoe vao mipaty 3 minitra dia vita vao mijery fotsiny izy izy ka mila azy anatin'ny fo dia efa konto mijangajanga ilayntsika ny miaina ao amin'ny testamenta vaovao aty amin'ny testamenta vaovao tonga Jesosy ampitodika ny olona izay efa nizarina hijery an'Andriamanitra hijery ny tenany Jesosy rery ny afaka mampitodika ny olona hijery ny tenany fa ianao tsy mahazo manao an'izay zay mahatonga azy teny hoe tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary tia tenenina tsy fanafody no ilain'ny marary fa mpanao fanafody ary io mpanao fanafody dokotera tenen'io dia izy manondro ny tenany izy Jesosy dia mampitodika ny olona hijery ny tenany Jaona 14:9 naran'i Jesosy zay elzainy hoe efa nitoeraka teto aminareo ka tsy mbola fantatrareo ihany va ary Filipo zay nahita dia nahita ny ray ka ahoana nanaovanareo hoe aseho ianay ny ray ozy Jesosy rehefa mijery ianareo o Jesosy dia mahita n'le Andriamanitra rainareo tsy mbola hitanareo ary ny tenen'le teo aloha fa nahita nefa zareo koa mbola tsy nahita fa naheny fotsiny aloka no ny tanterany mpaminany testamenta taloha fa le tena izy naseho teo amin'i Jesosy Jaona 10:30 Jaona 10:30 aminaran'i Jesosy zasiny ray dia iray ihany o Jesosy Jaona 5:5 Jean chapitre 5 verset 19 ny anaran'ny tompo lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ny zanaka tsy mahazo manao na inona na inona ho azy afa-tsy izay hitany ataon'ny ray ninona ataon'ny ray dia toy izany koa no ataon'ny zanaka fa ahoana mihitsy zao Andriamanitra tsy tamaso any an-danitra zao jereo Jesosy fa inona modèle sy endrik'Andriamanitra tanteraka tonga teto ambony tany mba hisokatra ny mason'ny olona hoe ohatran'io Andriamanitra tsy tamaso todraona mahentsika Jesosy no Andriamanitra tonga nofo fisehoan'Andriamanitra tonga nofo teto tany io hitantsika nataon'i Jesosy io ny fanaon'ny ray Jesosy ao mametraka fantany amin'ny Jaona 21 manana loka avy ianareo anisan'ny tena verset biblika tena mamofoko mihitsy mantsy teny zay dia mba saraiko foana Andriamanitra mametra-panontaniana ny amin'ny vary sy mofo tsy misy loka eo anoloanao manandoka avy ianareo ohatr'izany zany Andriamanitra any amin'ny tsy tamaso io naseho an Jesosy io hitamaso zay rehtsika fa nitenenin Jesosy dia ohatr'izay ny fitenin'Andriamanitra le toetra naseho an Jesosy io ny toetra an'Andriamanitra ay zany Andriamanitra plutôt mamindra fo bebe kokoa noho ny tonga dia mandringana ao amin'ireny fanoharana nataon'i Jesosy ireny maneho koa ny ao am-pony ray andro nisy ray dia nisy zanaka roa maneho izy hoe ohatran'iny ny ao am-pony ray rehefa misy zanaka dala miala ao an-trano dray mandeha nisy mpamboly voalomboka ohatran'iny Andriamanitra mamboly ianao tia hita zavatra hitanareo Andriamanitra no ampianarin'i Jesosy avy amin'ny zavatra teneniny sy zavatra asehony mampitodika ny olona Jesosy avy amin'ny fanomponan'Andriamanitra tsy tamaso ahitan'Andriamanitra eo aminy sy ao aminy ary ny maha izy azy mihitsy Korintiana 2:4
amin'ny anaran'i Jesosy izay noanjambain'ny Andriamanitra izao tontolo izao dia ny sainy tsy mihino mba tsy hiposahan'ny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy. Kristy endrika Andriamanitra. Avereno, Kristy endrika Andriamanitra. Zavatra mahafinaritra be. Rehefa tena tia halala ianao hoe izy Andriamanitra, dia mamaky ianao ny filazantsara manondro hoe ohatry ny ahoany Jesosy sy ny réactionny rehefa mandehandeha mitety tanàna sy miresaka manolona ohatr'izay Andriamanitra. Izy mihitsy moa Andriamanitra za fa hita maso tongolombelona izy mba anamorana ny fisokafan'ny mason'ny olona ahalala hoe izy Andriamanitra. Korintiana faharoa 5:7-10, 2 Corinthiens 5:19. Amin'ny anaran'i Jesosy, Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampiavana an'izao tontolo izao taminy ka tsy nanisany fahadisoany. Maro amin'ny olona rehefa Krismasy mahita zaza. Nefa ny tena marina, Andriamanitra ao amin'ny Kristy io hitany maso io. Timoty 2:2-5, anaran'i Jesosy. Fa iray no Andriamanitra ary iray ny mpanalalina amin'Andriamanitra sy ny olona. Sady Andriamanitra izy ny mpanalalina amin'Andriamanitra sy ny olona. Izy io Andriamanitra sady mpanalalina amin'Andriamanitra sy ny olona io. Kristy Jesosy sady olona. Mazava le zany. Avy amin'ny finoana an'Andriamanitra ho amin'ny finoana an' Jesosy. Taditsika ilay Ancien Testament. Ny Ancien Testament avy amin'ny finoana zavatra vita an'Andriamanitra ho amin'ny finoana an'Andriamanitra misy. Rehefa tonga Jesosy dia mifindra toerana indray ny finoanao avy amin'Andriamanitra ho aminy. Raha ihany zany fa misy zavatra anankiray izay mampiavaka nahatongavan'i Jesosy. Satria Jesosy ilay endrik'Andriamanitra tonga naka ny toeranao mba tsy ho very ianao. Maty izy mba ho velona ianao. Ohatra ny resy izy teo amin'ny hazo fijaliana mba handresy ianao. Ny fatsihana ny tanana mba tsy afaka anao izay tianao ny tananao. Fatsihana ny tongony mba ho Andriamanitra hitondra ny tongotra ho any amin'izay tokony handehananao. Satrohana tsilo ny lohany mba ho satrohana satroboninahitra ianao. Nomelohana izy mba tsy ho meloka ianao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Le fidinan'i Jesosy tsy hoe namonjy ianao fotsiny izy fa naka ny toeranao mihitsiny. Tsy anjely ny rany hamonjy ianao fa ny tenany mihitsiny natolony teo amin'ny hazo fijaliana ho solonao. Mba hahatonga anao hanapatsapana fa tena tianao izy. Tsy hoe nanome anao zavatra izy fa nanome anao ny tenany. Ny olona faran'izay tianao tsy hamono tena ho anao zany. Hoe tena aleo zany voahitsaky ny tomobily le tsy imposta fa tena tiako ianao. Dia raha izay no tsainao dia tadeo vao mateo ianao dia olo-kafa no aza manao an'izany. Eo fotsiny vitsy izay ndre lasa izy. Jesosy rery ny tena nanao an'ilay izy teo amin'ny hazo fijaliana izy tonga dia naka ny fahavoazanao mba tsy ho voa ianao. Nanaiky izy hozonina satria ny tena Andriamanitra dia miteny amin'ny bokin'ny Galatiana hoe izay miantona amin'ny hazo dia voahozona. Izy mihitsy nanaiky aka ny toeranao mba ho izy ny voahozona dia ianao tsy voahozona fa ianao voatsodrano. Ny fitahian'Andriamanitra aminao tsy avy amin'ny zavatra ataonao fa Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana no zonona teo amin'ny toeranao mba tsy ho tratra ny oziny ianao fa tonga saina dia voatsodrano sy voatahy ianao ao amin'ny Kristy. Amen. Le Andriamanitra nanasitrana Jehovah raha fahavoalaza ny Exodus 15 iny, nidina mihitsy nanaiky ho kapohana mba ho sitrana ianao. Tsy hoe manasitrana anao izy dia marary sa tsy marary ianao, ohatranao na fanentaina anao. Ahoana izy eo? Tatareo kely hoe, afa-tsany dia mifindra dia, tsy ohatr'izay. Fa izy mihitsy naka ny toeranao. Jesosy tsy mety marary ny nanaiky fanentainana mba handray fanentainana eo amin'ny toeranao satria tiany hoesorina ny fiainam-panaintainana mba tsy hanaintaina ianao satria izy mihitsy nanaintaina teo amin'ny toeranao. Tsy teny Betsileo zany. Manaintaina ny tiako tenena fa tsy hanaintaina, tsy ianao no. Niaritra fanaintainana izy mba azo antoka ianao fa raha angataka amin'ity androany ity, amin'ny androm-piainanao tompo, misy zavatra ohatrohatry manjoy amin'ny fiainako fa tiako mba hoesorina dia misy fototra grasy hoe azoko angatahana ve efa nisy zavatra efa nataony ve fa titeny aminao hozidy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana vita ny zavatra rehetra.
Hébreu 4:15 teo le niangatsika farany teo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa zay manantona n'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Andriamanitra sady mpamaly soa zay mazoto mitady azy. Hébreu 4:12 eo amin'izay tsika zao anatin'izao testamenta vaovao miandry ny fiavian'ny mpapakatra. Tena akaikinao io le finoana tian'Andriamanitra ho hita ao anatinao hoe avereno zay. Avereno io le finoana tian'Andriamanitra ho hita ao anatinao hoe. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy, mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana. Mijery an'i Jesosy ny jaly. Mba ho tonga saina ianao fa tena tianao izy matoa niaritra an'ilay fijaliana, mba tsy hijaly ianao. Tsy mahendehaka ho an'Andriamanitra. Nafoy izy teo amin'ny azo fijaliana ny teny mihitsy izy hoe Andriamanitra naninona nafoinao a? Izy naka ny toeram-panota afoy mba tsy ho afoy intsony ianao rehefa tonga zana k'Andriamanitra. Tena akaikinao ianao tsy afoin'Andriamanitra zany intsony hoe. Dia ianao koa tsy tokony mahafoy azy hoe. Le testamenta taloha ninondry Abrahama ka hatramin'ny Davida, Andriamanitra mahavita manao ny impossible. Fa ny nahatongavan'i Jesosy vita n'le famonjenanao izay noheverina fa impossible. Ahoana ary zany? Fa maninona pastera ny impossible le famonjena? Tsotra ny valiny. Rehefa maka stylo ianao ka very iny stylo iny, dia inona ny solony? Fakondro? Inona? Stylo. Stylo tsy mandeha. Stylo mandeha. Zany hoe, raha olona nanao fahadisoana ny mila soloana, dia tsy mety raha voanjely. Fa tsy maintsy olona. Ary tsy mety koa raha olona nanao fahadisoana koa na dia fahadisoana kely ary. Ohatran'ny teneniko teo hoe, very le stylo an'olona teny an-tany dia mody soloanao stylo efa tsisy lohany intsony. Ty rahalahy. Tsy zany le izy ka. Matoa very le anankiray dia soloanao zavatra mandeha lavitra n'olona teo, dia ohatr'izay mihitsy ny famonjena. Rehefa jerevana, tsy misy olona tsy nanoty zany. Satria izay nateraka Damaseva, tonga dia teraka miaraka amin'ny fahotana daholo. Teo izy ny devoly, vita amin'izay. Tsisy ninina azo atao intsony. Teo izy ny salamo faharoa, Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianany miome. Satria eo amin'izay heveriny izao tontolo izao hoe tsisy azo atao, ny Andriamanitra mitsikitsiky hoe mba ahitany fa misy foana ny azo atao hoe. Alléluia! Ho an'izay kivikivy tonga eto le paster efa tena teny efa somomamy tena tsy hitantsony. Tsaroviny zavatra ny vitain'i Jesosy fa namonjenanao koa efa tsy hitantsony izay anaovana azy fa mbola ny vitainy rangaha vita an'izany hoe ary raha natao tamin'izany ninona mety ho ilanao ny tanany androany sy tianao hitana ny tavany androany tsy sarotra izany fa le tena sarotra azy efa ny vitainy. Tena resy lahatra velohanao e. Le tena sarotra nefa ny vitainy. Teo izy ny devoliny tsy possible. Tsy possible isy olona tsy manota. Ary raha sendra misy olona hiezaka an'izany hanao ny fomba rehetra ny tafiky ny helo hampanota ny olona io. Iza io olona io? Tonga avy any Jesosy. Za ihany ty. Za matahotra. Jerevana hatramin'ny fahazazana ka hatramin'ny fialana teto ambony tany, teo izy Paoly apôstôly, izy lay tsy nahalala ho ta. Lay heverina fa hoe tsy misy olona marina isolo ny tsy marina aika nisy Jesosy no anarany. Tonga avy any izy. Hainareo ve nahafanina ny devoly? Mpanaraka profesia ny devoly. Rao tsara. Inona ny tenen'ny le mpaminany reny? Ho avy ny fotoana ry Israely aniraka ny Mesia. Mesia ny anarany. Mesia sy raha teo Mesia. Dia isaka misy azateraka. Izy anarany? Alphonse. Ay tsy Mesia zany. Tsy izy io. Voatazy Alphonse tonga eto amin'ny anaran'i Jesosy izay fotsiny seta voatonona. Tendray mpaminany. Jehovah amintsika. Immanuela. Soraty. Mesia Immanuela. Raha vao misy hoe Imano fo tonga dia aringano. Ozy ny devoly. Jerevana izay teraka avy any koa. Bafla ny anarany. Micro.
tsisy Emmanuel ve tsisy io tampotampoka teo amin'izay ohatra misy événement hafahafa misy kitana mandeha ohatra mitady korotana ny tanàna ao an'iza mizaza teraka ny ao hoe izy le devoly jerena mbola mafita izay anaran'ity zazy ity toy izy Maria tamin'ny Joseph ny anarany dia ataontsika hoe Jesosy tsy izy zany ny devoly le izy na Messie na Emmanuel tsisy io dombo donto hitanao ve faiza manao an'Andriamanitra manafina amin'ny programany ambara-patateraka amin'ny fisehoany ny voninany. Tsy fantany ary zay mahatonga ny Paoly tafanoratra mihitsiny raha fantatry ny mpanapaka izao tontolo izao hoe izy Kristy dia tsy natolony aikely Jesosy ny sakanana dia ny samborina dia ny melohana tamin'ny tsirariny dia ny tsaratsaraina tao amin'ny tsirariny aike reny miara-miasa soa misy fitsarana tsy marina nga hitanao quelque part aza taitra fa Andriamanitra mamela an'ireny hitranga fa ny fiafarany io résurrection ny amenanao ny fiafarany io tsy maintsy fitsanganana efa maty Jesosy tonga saina ny devoly tsy toko vonoana afereniny ainy tsy efa nalatsaka ny ainy voavody zao tontolo zao tiako ianao hiteka mafy be ho an'ilay nahavita an'izany Jesosy Kristy avy any Nazareta ty ianao orakoraka ho azy rariany ny olona tianao mety paire de chaussures des bagues de fiançailles des bouquets de fleurs garnies ho anay moa zany raha garni ny resanao dia tsy bouquet de fleurs ny tonga ao anatin'ny saina fa atsaniko hoe say alleloia neny Jesosy tsy zavatra nomeny fa izy Jesosy rehefa miinvite anao tsy ny zavatra tsara indrindra ho aminy natolony ambony latabatra fa izy ny nofony sy ny rany tianao Jesosy aza kivikivy eo ianao aza miteniteny foana eo pasteur tena tsy tafavoaka tsony tafavoaka ianao ny anaran'i Jesosy zay pasteur taranaka na ilika tsy voailika zany ianao aminaran'i Jesosy mavelao hitatare tsy mahazo tafavoaka ianao aminaran'i Jesosy tatabe anay matiny ty aretiny ty izy zany fa tsy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta araha mbola velony bebe dia arovany tompoko bebe anaran'i Jesosy na tsy eto ary bebe impossible mila fanatitra marina sy tanteraka mila olona tsy nanota amin'ny solony rehetra tsy misy io fa hozy Jesosy ho ataoko io nataon'i Jesosy ny asa fanavotana samihafa ny fanavotana sy ny famonjena fa ny fameno ny atao hoe fanavotana Jesosy maty ho anao teo amin'ny azo fijaliana nitsangana tamin'ny maty ny lahady maraina dia niakatra ho any an-danitra izy le lahady maraina ny tenenany tamin'ny Maria aza mbola mikasika izy mbola tsy tany amin'ny ray dia iny le niakatra maraina iny izy mitondra ny tenany sy ny rany ho fanatotra hatanteraka ny rédemption ny fanavotana na ny rédemption dia ianao novonjena plus nomena fanjakana avy reno fanavotana égale famonjena plus fanjakana zany hoe rehefa nivonjena ianao dia mbola tsy menanao ny fanjakana fa rehefa navotana ianao dia sady nivonjena ianao no nomenanao ny fanjakan'Andriamanitra no sady eo aminao ny fanjaka ny lanitra taotra mahentsika fa important be zay Apocalypse 5:5-7 avy amin'io rédemption io mantsiny ny mampitodika anao tsy jery ny tsara ny fanjakan'ny lanitra fa iaiky ny fisiny ny zanak'ondry voavono eo afovoany zay manondro ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao tsy ny atsara ny lanitra fa Jesosy
ny mahatonga antsika miomana ho fiaviam-papakatra tsy hoe tsy te ho tratra ny loza eto ambony tany fa ny an-danitra ho ny sambatra be. Tsy fahasambarana ny an-danitra no mahatonga anao mody mitandrana fa ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao sy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra mihitsy ny mahatonga anao resy lahatra ho tohizina tany an-danitra ty fiarahany ty. Mazava ve zany zavatra zany? Za zao taloha anisany tena hoe motiveanay ho any an-danitra zany dia misy an'ilay hoe misy an'ilay hazo mamoa. Amen. Dia io hazo io tonga dia 12 no fruit. Dia tonga dia vazoka tsiny hoe misy fraise zany dia coco dia papay. Tena hoany a. Dia olo izy Jesosy tsy hisotro amin'ity rano malobo ty intsony a raha tsy efa tonga any amiko nareo ka hisotroko an'ilay vaovao miaraka aminareo. Kay mbola misotro jus zany any. Le fafana amin'ny sakafo any mahatonga resy lahatra ny tandrina. Tsy maharitra izay fijoroana izay. Ny fijoroana maharitra ny fahatsapahanao hoe wow, le tenin'i Jesosy hoe any amin'izay isy aho no tiako isy anareo. Ny mahafinaritra amin'i Jesosy zany a tsy hoe hoentina any amin'ny toerana tsara dia zao teneny hoe ty tany ty anahy. Dia manoka toerana kely etsy nareo menakavy avy any ambony tany ireo. Azonareo no tiako teneny dia manoreny eo dia mety tsy haiko fa mety miona ihany angamba antsika tsy ndraindray fa mba anekaikany izay misy anay no asiako anareo. Ozy Jesosy non, matoa andeha any amin'izay misy anahy no tiako isy anareo. Misy fomba fiteny espagnol zay so dia disy le teneniko dia manjary mampimety aho. Mikasa misy toy an'izay ma maison ta maison. Tsy haiko na mikasa sy kasa na tokasa tsy haiko. Mila mianatra langue sika rakizy. Ozy Jesosy any amin'izay misy aho ao amin'ilay tranoko ao amin'ny chambrako manao soirée pyjama tsika. Mazava angamba zany. Fa tsy hoe misy tranona alika izay ivelan'ny ananay izy ngeza be zay alika be dia be dia avoakantsika alika amin'ny fotoana dia ao antsika tsy izay. Fa any amin'ny chambre misy azy ony no tiany isy anao. Tena akaikinao tiany Jesosy ianao hoe tsy natao ho raraka ianao io hoe nandresy Jesosy hoe mba handresy ianao hoe nijoro Jesosy hoe mba hijoro ianao hoe tapitra eto ambony tany hoe dia mitohy any an-danitra hoe ianao miaraka amin'ny aty hoe tsofrano izy miaraka aminy ianao hoe atrano hoe amen. Vakiko amin'izay le Apocalypse toko 5:5 ka hatramin'ny 7. Apocalypse chapitre 5 verset 5 à verset 7. Le Apocalypse ohatran'ny mampatahotra mazy dia zay mahatonga izy atao an'izay ny feony. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny anankiray tamin'ny olona nanao tamiko hoe Jaona zany anio vao napahitana dia nitomany. Tena tsy possible le fanavotana fa tsy misy olona mendrika anokatra an'ilay boky sy amaha an'ilay boky dia anokatra l'izy dia anoratra zavatra vaovao. Tsy misy zany olona marina zany. Indro ny liona avy amin'ny firenen'i Joda dia ny solofon'i Davida no efa naresy. Ozy izy le olona aza mitomany. Aza mitomany. Indro ny liona avy amin'ny firenen'i Joda dia ny solofon'i Davida no efa naresy ka anokatra ny boky sy amany tombo-kaseny 7. Tonga tena mafaramaso zao. Ary hitako ozy izy Jaona fa indro teo afovoany ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina 4 ary teo afovoany olona ny zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono. Natodiky le olona ny masony Jaona aza mijery ny atsara ny aty amin'ny tanàna ry seha. Misy zavatra tsara lavitra tokony jereny se. Jereny eo afovoany fa io ny zanak'ondry izay voavono. Remarque Hébreux 12:2 mijery an'i Jesosy naharitra fijaliana. Tenen'ilay olona eo afovoany zanak'ondry voavono. Ny tokony banjininao sy fantarinao sy fantohanao Jesosy nijaly niaritra ho anao. Atonga anao hosura ny amin'ny zavatra vonina rehetra ho anao ao amin'ny vonina iny. Tsika zany tsy hoe sitrana anjarako ho fahasalamana. Tsy izay. Nikapohana aloha Jesosy vao marina daholo zavatra teneninao izay. Dia aza hodiana fanina le Jesosy nikapohana. Ka efa vita zany ka. Averimberino ambavanao foana hoe Jesosy nikapohana. Vao sitrana.
Jesosy ny kapohana voasalama, Jesosy ny kapohana tsy kapohana. Amen. Kapohana ny lamosiny tsy marary tsony lamosiko. Amen. Anaran' Jesosy. Avy amin'ilay niaretany no hijoroantsika anatena fa afaka hiaintsika tahaka izay niainan' Jesosy. Ary rehefa nitsangana tamin'ny Jesosy, tonga dia vaovao be ny hery sy tanjaka sy fahasalamana ny ainany. Tsy mbola nahita tao amin'ny filazantsara izay soratana mirakitra ny tantarany hoe rehefa nizao tamin'ny mpianatra izy dia niteny hoe fiadanana ho anareo. Azafady fa mafimafy kely le tany am-pasana teo. Fa vao nitsangana Jesosy tonga dia matanjaka 100%. Zay koa le hitranga eto amin'ity marain'ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Le fiaretana fototry le finoana fa hitranga le izy. Ary le endriky ny fitsanganany le modely ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao koa rehefa voarainao le kasika sy le zavatra ho ataony. Farany, tsy avy amin'ny zavatra ary tsy ao amin'ny zavatra fa ao amin'ny Kristy ny rehetra ho anao. Anisan'izany ny bonheur na ny fahasambarana. Anisan'ny fampairezana nentin'ny ray aman-drentsika tany Créteil tany Paris France tamin'ny samedi teo no averiko kely eto tahaka ny any Créteil kotsika eto amin'ny trampokon'olana lakely. Ny bonheur anao na ny fahasambaranao tsy avy amina zavatra fa avy amin' Jesosy. Diso ny fomba fitentsika hoe hoavy ny fotoana azo an'le fiara le farany iny le mivoaka amin'ny paster ny riny iny, inona ny anarany iny le hika farany le fiara mihitsy mihika. Tsy haiko raha azonao. Mironfle izy fa tsy mihika. Sa manao manao an'izay ve le fiara? Fa fomba fiteny hoe dernier cri zany hika farany. Dia zao, tsy rehefa mitaingina an'iny ianao vao sambatra. Fa ianao manana an' Jesosy dia efa sambatra. Na hitaingina an'iny, na tsy hitaingina an'iny. Ary Andriamanitra koa endry, ataonao le fiara fa tsy ianao fa mitaingina fotsiny ianao. Dia tafody ianao dia avy eo ampodiny any amin'ny tompony izy fa ianao tsy anao le izy. Ka ny nangatanao hitainginako. Andriamanitra, mila telefonina vaovao ahafahako tena mba miantsatra ny ampitan-dranomasina. Dia iran'Andriamanitra olona avy any, ty sera hiantsa ny ampitan-dranomasina. Mba tsotra. Teneno Andriamanitra hoe te azo an'le telefonina le mba mihaino ventsika avereno tsy ao amin'ny zavatra hoe ny rehetra ho aho fa ao amin'ny Kristy. Misy taontsika tafateny raha hoavy ny fotoana mahazo posta ambony ka raha mahafolo hoe noho ny androany miaraka amin'ny avantazy etoana taolony hoavy izay fotoana izay dia sambatra. Dia tadio fa tsy izay ny fahasambaranao. Fahasambaranao ny fanekenao ampitodika ny ao anatinao hibanjina an' Jesosy fa tsy ao amin'ny zavatra. Avy amin'ny grasa ny rehetra ho anao dia izay vitan' Jesosy fa tsy izay nataonao. Izay mahatonga antsika tsy miady mba handresy fa efa manoatra noho ny mpandresy miatrikady. Ianao zany mbola tsy miakatra eny ambony terrain dia mavesatretana. Ilay mavesatretana mitondra kopy anankitelo amin'ny ilany ato, kopy 5 avy ato, dia meday anankivalo eto mavesatra be zany dia miditra ambony terrain ianao dia andeha hiady. Iza le ekipa hiady aminay e? Dikan'izay efa mpandresy ianao miatrika eo fa natao hiatrika fotsiny. Satria mifandresenao tsy eo ampiatrehana fa efa nivitain'i Jesosy tamin'izy nitsangana tamin'ny maty tavy amin'ny aretany teo amin'ny hazo fijaliana. Dia akaikinao ianao tsy miatrika voandresy hoe avy ireny izay le fandresena hoe efa ao anatinao ao amin'ny Kristy hoe fa miatrika fotsiny ianao hoe mba hanehoanan'le izy fa efa ao le izy hoe masotehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Avy amin'ny fandresen'i Jesosy vokatry ny fiaretany ny mahatonga anao miatrika ny zavatra rehetra miaraka amin'ny fandresen'i Jesosy. Dikan'izay tsy hoe tsy fantatra na handresy na tsy handresy, diso izay. Voalohany, diso izany le fiheverana hoe hiatrika mba handresy, diso izay. Faharoa,
miatrika tsy fantatro na andresy na tsy andresy diso koa zay satria mbola tsy miatrika ianao mbola tsy misy ady akory dia efa mpandresy ianao ny anaranao ny hoe victoire victorine mpandresy raha fandresena tsy resy amen takizay ihany koa ny resaka bonheur sy ny fahasambarana tsy hoe mahazo zay irinao ianao dia sambatra tsy zay aza mametraka sy misaina ny fahasambaranao ao anatina zavatra avereny ny sainao ametraka ny fahasambaranao ao amin'ny Kristy. Jauna 15 aminaran'i Jesosy zany zavatra zany rehefa nalazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Ny bonheur fifalian'Andriamanitra ao anatinao rehefa tsara fiombonana aminy ianao. Communion no mahatonga anao mahatsapa an'ilay fifalian'Andriamanitra mitondra fahasambarana ao anatinao nefa mbola be dia be ny zavatra irinao mbola tsy nitranga ary mbola tsy tanteraka. Ohatrany hoe fifalian'Andriamanitra anisan'ny Jauna 8:29 nasehoan'i Jesosy ny fifaliany amin'Andriamanitra azy dia hozy izy ary izay naniraka dia eto amiko. Ny atao hoe bonheur amin'Andriamanitra dia izy eo aminao mandrakariva. Izay nahatonga ny Adama sy Eva tsy hoe very edena fa very Andriamanitra. Ilay Andriamanitra namangy isan'andro mihitsy no nohamaivanina satria rehefa nanabatibaty sy namandrika ilay menarana ampitodika an'zareo hitady fahatsarana sy fahasambarana ao amin'ny voary ao amin'ny hazo dia voafitaka izy satria tsy misy fahasambarana mihoatra noho izay efa misy ao amin'ny pahary. Efa mivangin'Andriamanitra isan'andro dia inona ke ny zavatra tsara lavitra tadiavina no Andriamanitra mamangy isan'andro zany ny fitahany dia voly amin'ny zavatra tsy izy dikany izy nyroboka ninona ilay voankazo voarara dia tafasaraka tamin'Andriamanitra. Miangavy an'izay rehetra tafasaraka tamin'Andriamanitra tonga eto miverena amin'Andriamanitra fa tsy mahasoa anao ny lavitra n'Andriamanitra sy ny tafasaraka amin'Andriamanitra. Ny bonheur anao tsy lavitra n'Andriamanitra fa tsy maintsy eo akaikiny ianao ary tokony eo akaikiny ianao. Ary misy fahasambarana mandrakizay zay dia tsy avy amin'ilay hoe tsy mety maty satria ny olona any amin'ny elo koa tsy mety maty. Tsy immortalité le bonheur satria ny olona very koa immortel. Ao na tsara pasteur voatra manomboka mampatahotra ilay zavatra tenenina zany. Ny amanao na ny ainao tsy mety maty ary ny amanao no manodren'ilay fanentainina sy hanomanana sy mahatsapa atsika. Zay mahatonga Jesosy miteny hoe anozy izy ny toeran'ny fikotroan'ify mangatsika sy ny afo mirehatra tsy maty mandrakizay sady mamay be zany mangatsika tsy hainao azavaina. Le ama mahainao zay any ambany any. Tsy mortalité le bonheur fa le anao miaraka amin'Andriamanitra. Jauna 17:24 naran'i Jesosy raha eo tiako mba ho any amiko amin'izay hitoerako ireo zay nomenao aho. Fa afaka nataon'i Jesosy ianao io hony mba ho eo akaikiny foana. Zavatra angatahanao nefa miliardera alohany amin'ny folo. Hitanao amin'izay ve ilay to dia misy zavatra nen'i Jesosy ianao. Ino tsara ilay zavatra angatahany raha eo tiako mba ho any amiko amin'izay hitoerako ireo zay nomenao aho mba ho tafiaraka izahay. Ny angatahako Jesosy trano tsy mandoa jirama misy wifi garaza fiara efatra isafidianana sina gazon kely aloha sina gazon kely misy alia kely mivovo misy kely an'izay koa tsy ratsy zany fa nen'i Jesosy aloha tsy zay fozy izy ianao miaraka aminy any amin'izay misy azy. Jauna 14:3 anaran'i Jesosy ka zay hitoerako no hitoeranareo koa. Fataro zay bonheur zay dia hitanao fa sady tsy verin-dalana ianao ny tsy emotra no tsy ala amin'Andriamanitra. Ny mampiverin-dalana ny olona
ke hoe nivavaka ataonry wester dolfa atao ry iza ro dolfa izy le botabotaka ly bolôpo izy manary izy moa mahazaka any atsika tsy firy taona vavaka ataonry zalava tsy mivaly akory le vavakako etany hoe tsy toerana valim-bavaka toerana hiprezentenanao izy Jesosy ao anatin'le fotoana ohatrany tsisy valim-bavaka tsy hoe mivaly mivavaka dia eo izy attention misy fotoana ohatrany tena tsy mamontsina ny aviavy ohatrany tsy mandeha ny ananina tsisy ananina mbola eto fenao teo izy ny tompo fantatrao hoe hainao hoe moto izy miteny izany ka heninao aizy izy zany eo misy totsy Andriamanitra manaintaina tao aloha ny vatako mbola eto fenao toy Jesosy eto ka manina tsy tranonao eto enao ko tsy azoko me manomboka maheno feon'ny tompo ianao zany dranitsika matsy mametraka hoe tompo hoe raha eto ianao sitrano azao fa raha tsy eto ianao dia fantatra tsy sitrana fezonytao ahoana izy izy eto aho izy izy eto aho tsy voatery hoe hanao ny sitraponao fo eto aho fa eto foana ho anao sy miaraka aminao tsy mamela anao fiza miteny anao fa rery ianao tsy rery ianao ka miaraka aminao aho izy izy Jesosy ny olona metrahanao fony amitaka anao ndray androany mba mariny izany mijoro vavolombelona am'izany mba mariny ny olona hay maha olona azy tsy hanomezana tsiny asiko iary olonako ny tena koa mba nanao an'izany koako mijinja koa ny tsika eo Jesosy anisan'ny tena amantaranao eo Jesosy rehefa tsisy ininona ny fiainanao tsisy ninofokirina tsisy olona eo tena mahazo be ny antenne fa tsy hoe mijery mbaravarakely ndre mahafinaritra rehetra vady aman-janako miara-miazakazaka totokotany re tena eto ianao fa rehefa laza zareo mandeha miantsena dia tsy ao zany izy miaraka amin'izareo miantsena fa ianao rery zany no migorera rery ao an-tranao raha sendra lasa ny olona dia eo izy miaraka aminao tambavaka pastera fa nisy olo zay napana tena hoe akavady dia anomena robe de princesse tonga dia andeha hipetraka any amin'ny volany izay dia mifitahany dia présenteko olona anankiray zay anao rehefa avy eo to dia ataoko izao izy tsy hamitaka anao vonina avy anao iresaka aminy tonga dia poince zay ampanantenay tonga dia ho ataony mantsiny izy tsy mivaty amin'izay niteneniny zany izy tsy mamitaka izany izy koa natao hoe tompon fitiavana oza misy misaina tanora nga zany sa pastera Jesosy avy any Nazareta no ilainao tsy ahita olona zany ianao hitovy aminy eo sady bokosy milantilanty izy rehefa manazava hoe fiadanana ho anareo to dia mikopakopaka anazy namo tsy mikopaka fa tsy maninona azoko sary an-tsaina fotsiny le izy sady tena hoe wow ny perfection rehetra tsy hitanao any aman'olona tsy vavolombelona atao amin'ity maraina mahafinaritra ity fa ao amin'i Jesosy le tsy hitanao reny hatramin'izay andramo ane za pastera tena déçu tonga avo amin'i Jesosy fa ao amin'i Jesosy ianao miteny hoe déçu inona dikan'izany dia inona rehefa tonga amin'i Jesosy zao teneniny so dia so no iarahantsika fa tsy déçu dia so satria izy tsy mba olona ka andainga na zanak'olombelona ka nenina motsy efa nilaza izy ka tsy efainy motsy efa nampanantena izy ka tsy ho tanterahany raha vao tafasaraka amin'Andriamanitra ianao dia manomboka mametraka amin'ny bonheur anao amin'ny zavatra eto amin'izay fa hamarana
no mahatonga n'le lasa ao amin'le zavatra amin'ny bonheur anao satria tafasaraka amin'Andriamanitra ianao. Fa rehefa tafaverina ao amin'Andriamanitra ianao dia misy zavatra miara-miasa mahasoa mampitodika ho azy ny bonheur anao ho ao amin'Andriamanitra. Ahitanao fa ny bonheur tokony ho anao dia efa vonina azonao raisina amin'ny fotoana iresahanao amin'Andriamanitra eo no eo. Avy amin'inona le décommunion contraire en communion? Fa maninona misy olona tafasaraka amin'Andriamanitra dia tsy tafiombona aminy, tandremo ny distraction. Ny distraction na ny fahavarimbarianana no anisan'ny fitaovam-piadiana ampiasain'ny fahavalo hahatonga anao tsy ho tafiombona amin'Andriamanitra dia ho tafaverina ametraka indray ny fahasambaranao ao amin'ny zavatra dia miodikodina eo. Amin'ny teny anglisy dia entertainment ny dikany hoe distraction. Entertainment. Misy teny hoe entrée. Miditra. Ianao zany raha voavariana loatra dia ampidiriny any amina zavatra hafa izay ianao dia tsy tafiditra ao amin'ny tompo. Mihaino ve tsika? Tandremo distraction. Ho an'ny stratège militaire na ho an'ireo izay mpokaroka momba ny ady sy ny fandresena dia diversion fiantsoana azy fa tsy distraction. Hainareo hoe dikany hoe diversion? Mody atao hoe ary dia makany daholo ilay tafika, haika ny tena izy ke mivadika vady dia mamono an'izareo avy ato ambadika. Tsy hoe manao école de guerre tsika fa manasava fotsiny. Ny dikany hoe stratégie dia tandremo fa ny dikany hoe stratégie izay ampiasaintsika isan'andro foana dia ny hoe mentir pour gagner. Ianao tsy mila mandainga izany voandresy. Ianao rehefa mpandresy be foanako. Amen. Dia tandremo fa raha vao tafiditra ny fahavarimbarianana dia lasa mametraka an'ilay hoe valim-bavaka indray andro any ny ahasambatra. Dia ny vavaka ataonao lasa feno filana, feno fangatahana, feno fitarainana, feno fitakiana. Raha vao tsy mitandrina lasa mankalaza zavatra negatif. Zay reny ahitana hoe io tafasaraka, io fa tafasaraka. Miaina ny vavaka dia lasa miady amin'Andriamanitra mihitsy, lasa manometsiny. Lasa lavitra an'Andriamanitra, lasa tsy miconsidéré an'Andriamanitra, lasa tsy misy fatahoran'Andriamanitra ao mangingina, lasa matsapa tena horery lava. Efa tafasaraka izay dia anomboka amerina indray ilay hoe ao amin'ny zavatra ny fahasambarana. Fa ianao mifantoka amin'Andriamanitra, mibanjina an'Andriamanitra, mijery an'Andriamanitra, misaina an'Andriamanitra, tsy misaina fa tsy ny fiarahana amin'Andriamanitra, izay misaina Andriamanitra ny lasa misaina communion. Lasa mametraka ianao fa ny bonheur anao tsy ao amin'ny zavatra fa amin'Andriamanitra misy, Andriamanitra manatrika ary Andriamanitra miaraka amiko. Lasa ny vavaka ataonao feno sitrapon'Andriamanitra, misaora amin'ny zavatra rehetra fa zany sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Lasa feno merci Jésus ny vavaka ataonao. Satria tafiompona sy tafaray amin'Andriamanitra ianao. Lasa tafadera an'Andriamanitra ianao. Lasa miresaka momba an'Andriamanitra ianao. Lasa miresaka amin'Andriamanitra ianao. Lasa miresaka foana amin'Andriamanitra ianao. Lasa akaiky an'Andriamanitra ianao. Lasa miconsidéré an'Andriamanitra ianao. Lasa feno fatahoran'Andriamanitra ao mangingina ianao. Manana antoka ianao fa tsy rery nefa ianao rery anatina tanàna anankiray. Satria le fahatsaran'le fiombonana avy amin'le fifantohana mahatonga anao mahatsapa hoe tsy problème ny ambiny rehetra fa ny tena problème raha miala amiko Andriamanitra. Dia manomboka miova toetra ianao, lasa matahotra an'Andriamanitra ianao, lasa manjaka ny natiora an'Andriamanitra ao anatinao mampijoro anao. Manazanao hitsangana. Ao vaovao ny tananao. Ankasitrao Andriamanitra ny fonao manontolo. Mety anatrehan'i Jesosy ny fonao tsy ampitoetra ny mombanao ao amin'ny olona, zavatra, fotoana, harena, fa amerina ny mombanao ray manontolo ho ao amin'Andriamanitra ary indrindra ho ao amin'i Jesosy. Izay naharitra fijaliana sy le fibanjinana sain'ny loholona atao tao an-danitra hoe jereo le ovoany ilay zanak'ondro efa voavono. Sotranao izay ray amin'anaran'i Jesosy. Ny amin'ny fotoana maraina nairanao sy ampatsiahivanao anay, ny tokony amindranay toerana ny finoana sy ny fanantenanay, tsy ao amin'ny olona, tsy ao amin'ny arena, tsy ao amin'ny tenanay, tsy ao amin'ny zavatra, fa ho ao aminao. Ary mbola lalandalina koa ao aminao Jesosy hibanjinanay anao amin'izay niaretanao sy nijalianao ho anay. Mampatsiaro tokoa ianao fa ny fahasambaranay tsy ao amin'ny zavatra, tsy ao amin'ny zavatra tanteraka rapitso, fa ao amin'ny fanatrehanao eto aminay mandrakariva androany. Raha inana sy isotro izay ny nofinao sy ny rahanao, ny tenanao amin'ny alalan'ny mofo sy ny ranom-boaloboka dia inonay efa ny fiainanao dia miditra atao anatinay. Amakivaky, ameno. Atonga ny rehefa miala eto indray vita ny fivoriana. Rehefa avy eto amin'ny fanatrehanao izay dia
mametraka ny asaripidiny fisino sy ny fanatrehanao mihoatra no zavatra rehetra. Mba ho karazana zanak'Andriamanitra izay mametraka fa ianao eo dia tsara lavitra no ianao misy eo, ianao ampy no ianao manampy, ary ianao misy no ianao miasa. Tsaroza rehetra tonga manatrika eto amin'ity marain'ity. Anala ny fifantohany fanantenany sy ny finoany tsy ao amina zavatra fa ho ao aminao, ary ianarana izany. Ary inona efa manomboka androany dia ho dingana vaovao, fiaingana vaovao ao anatin'ny fiarahana aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo, tsy vady endriny mahasambatra anay fa ianao eo. Tsy vola miditra fa ianao eo. Tsy toe-batana feno fahasalamana miara-mamalitsika. Tsy faniriko tanteraka tompo. Tsy nivavaka nataoko tapitra amin'ny valy avokoa fa ianao eo. Tsy ny fireneko tafavoaka fa ianao eo. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Niala izay namatena Jesosy nandray mofo dia niteny niresaka izy tamin'ireo izay niara ny sakafo taminy dia nanambara hoe raiso hano izy izy. Tia ny nofoko izay nifakina ho anareo. Izay no atao fahatsiarovana. Matsiaro tsika. Mendrika isaorana ny tompo, mendrika io teraina, mendrika no hajaina. Araka ny teny Jesosy, ny nofoko ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako izy manana fiainana mandrakizay. Ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Sotroinao sy hohaninao ny fandraisana androany, saintssainina. Dia azo toerana ao anatinao ny fiainan'i Jesosy, nametraka ny bonheurany fanindray ozy izy eto amiko mandrakariva. Misaora azy. Tia ho Jesosy ny kapoaka ny fisaorana raha fanekena vao izay latsaka ho famelana ny helika ny maro. Tiako ny tsirairay avy anatin'ny 2 minitra hisaotra n'Andriamanitra amin'ny fony manontolo. Misaora azy fa tsy ringana tao anatin'ny tsy fahalalana ianao. Tsy hoe ringana tao anatina fanompoana zavatra, fanantenan-javatra, finoana zavatra. Tsy navelan'Andriamanitra ho ringana inkeo ianao ka sanatria tavela tany amin'ny testamenta taloha. Hanamaivana ny zavatra mety efa vitan'i Jesosy nataony aretanao anao. Misaora azy fa mahatonga mbola nomeny tombonandro dia marina amintsika ny teny hoe raha mbola isany velona dia misy ny tenaina. Ary indrindra ny tenin' Jesosy satria velona dia velona koa ianareo. Misaora azy ny amin'ny situation rehetra mitranga sy miseho. Tsy voatery ho takatry ny saina ary tsy voatery ilay tianao sy ilay mahafinaritra ilay eken'ny saina avokoa no mitranga. Ny fanampihana masinantsika dia tsy hametraka ny fotsika amin'ireny miovaova ireny. Fa hametraka ny fotsika amin'Andriamanitra tsy miovaomaly sy anio ary mandrakizay. Ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no nononako fa voavela heloko ianao. Misaora azy. Ao fahafantananao dia asio fisaoran'Andriamanitra. Mankasitrahany fonao manontolo indraina amin'ny fahafatsika indray latabatra tamin'ny tompo fidiran'ny fiain'Andriamanitra ao anatinao. Atonga anao anapatsapana fa izy eo ny fahasambaranao. Mety tsy voatery tonga dia azonao izany fahatsapana izany fa mihinao fahoriana ity fotoanandroany ity dia hitsimoka sy hitsiry ao anatinao izany fahatsapana izany. Anova ny fijerinao sy ny fomba fiatrehanao fiainana. Atonga anao tsy hankina amin'ny olona, tsy hankina amin'ny zavatra, tsy hankina amin'ny arena sy ny fananana misy na tsy misy, fa tena adio ho pura be ny fiankinanao amin'Andriamanitra. Dia azo aina ny dépendanceanao amin'Andriamanitra amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tiaka mafitsika ho an' Jesosy a. Mahazo toerana vetivety anao fanatritsika dia aorianan'izay za mbola mandefa isy vavaka dia anao fidirana anankiray tsika dia tsofina rano ianao dia tahin' Jesosy ianao. Amen. Alléluia. Alléluia. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy anatanteraka fanatritsika. Zay manome ampifaliana sy ampitiavana no akasitrahan'Andriamanitra. Eto am-piandohana aloha misy tamin'ny heriny misy an'ity akanjo ity adino dia izay mba tompony dia mba maka azy atsy amin'ny ilany atsy rehefa avy eo zay nanadino an'ity akanjo ba gris. So mangatsika indray ianao raha mpitso dia manjary sahirana. Alléluia. Alléluia.
Araka ny efa nambaramaly a misy ny adidy izay tsy maintsy tanterahana eo anivon'ny sampana isatsokajiny ka ny sampana rehetra leo anjoda ny ambasadoro sy ny pasteur sa zay rehetra afaka mba mijanona kely rehefa avy eo a fa misy fandaminana ataontsika tsy misy ny fotoanan'ny tanora tsy misy ny fotoanan'ny ado sy ny club d'enfant no dia mirava zany tsika rehefa tapitra ny fotoana eto androany fotoanantsika ny sabotsy sy ny alady moa araka ny voalaza mandrakariva misy ny fotoam-bavaka misy ny vondrom-bavaka zay tanterahana manodidina ny Antananarivo a manentana anao manokana efa akaiky a efa ho avy ny tompo a mila mitady an'Andriamanitra foana isan'andro araka ny nambara teo be dia be ny distraction amin'izao fotoan'izao be dia be ny distraction fa ny fomba anankiray hiatrehana ny distraction dia ny fanatrehan'Andriamanitra amen dia mitady foana ny fanatrehan'Andriamanitra satria raha voavarim-bariana ianao satria ilay fiainana tena mahavariana tompoky lasy tompoky vavy tena mahavariana ny fiainana mahavariana izay zahatra rehetra miseho a andao hitady an'Andriamanitra foana tsika na oviana na aiza misy atsika misy reny fotoana ireny a dia miangavy anao manatona mpanompon'Andriamanitra eny ianao dia antany omeo azy aiza ny toerana mety mapety anao a dia misy toerana vitsivitsy a mety any Tanimena mety any Fort du Chêne Imeritsy Atosika Rivomamy Tsirony Mandidy any Atsirabe mihitsy any Mahitsy any Manakambahiny a eny Atsimondrano eny Ambomangakely a eny Ambolokandrina misy fotoana daholo ireo sabotsy lahady ny tena betsaka ao anatin'ireo fotoan'ireo dia raha manana ny etaeta ao anatin'izany ianao mino fa manana etaeta ianao dia tongava amin'ireny fotoan'ireny a manamboatra ny fifandraisanao amin'Andriamanitra manarak'izay a ny fotoanantsika eto amin'ny asa fanompoana miaraba antsika tsirairay avy izay vaovao misy vaovao nareo ireo a dia tsy hoe hanangana an-tanana izy amin'ny vaovao fa miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy a tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra raha mahita ianao mety hoe mampime ny zatra entin'ny mpanompon'Andriamanitra eto indraindray izy mampitsikitsiky foana alleloia tena izay no anisan'ny zavatra tsara be fa ny zavatra hita koa dia tsy izay mahafinaritra anao ny resahany eto izay zany ty asa fanompony ity tsy manome izay mahafinaritra anao fa manome izay tian'Andriamanitra iseho amin'ny fiainanao amen raha mety amin'izany ianao aloha ndao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy dia miarabanao dia engane mba aharitra tsika tsy hoe aharitra eto fa mba aharitra ifampitatana mandra-piavin'ny tompo a dia mba miaraka mifankahita indray ry ilay solomaso tsy tongany ny solomaso tsika tsy tongany fa mety tsy ilaina ntsony ny solomaso any na solonify koa raha sura fa tsy ilaina any dia zay ny fotoana misy sekoly eto amin'ny asa fanompona isa-maraina etsy amin'ny super u Analakely deuxième étage latsinainy talata larobia latsinainy sekoly mpamana olana efa averina foana dia indraindray adino ny talata sekoly mpanasitranana ary ny larobia dia sekoly ny tokantrano sy fanambiana toetra ny zoma dia sekoly mpanotronana eto amin'ny tranompokon'olona Analakely araka ny resahana teo ny zoma amin'ny 6 ora maraina amin'ny 6 ora maraina ny eto tranompokon'olona ary ny sabotsy mazava ho azy amin'ny 7 ora maraina eto ihany ny fotoanantsika manentana antsika manokana ny sampana isan-karazany hitanao raha ohatra ka ny zavatra ampianarina antsika eto dia hoe olona fenao Andriamanitra fa tsy iza mahatadidy an'izay fa tsy fiangonana fen'olona na izany aza manentana antsika rehetrarehetra raha ohatra ianao ka mieritreritra hoe tianao tena fenao Andriamanitra ny zanakao possible satria ianao eo dia miteny amin'ny foana fa raha tsy voateninao le eo andrefantranonao misy tanora oatra ny zanakao ka tsy teneninao izy hoe ndao ao amin'ny tompo dia le zanakao efa fenao Andriamanitra ny sanatria tsy isy ane zany mety influenceny le tanora eo akaikinao ny dikan'izany tsy ny zanakao rery mila toriana fa ny eo akaikinao koa azontsika ve le izy ny dikan'izany ilaina koa zany ny fanetananao ny manodidina anao entano izy ho tongeto tsy hoe imeme fotsiny fa ho amboarina amen dia tsika tanora indrindraindrindra isaky ny zoma zany nareo izay tanora sy ny ambasador na ny tanora na ny pasteur sa be da be ny tanora dia mila manentana ny tanora tongeto zoma amen
ny ankoatran'izay moa ny afaka mijery ny afaka mihaino radiotsika ary tokony hihaino radio rehefa mba mihaino radio dia 90.8 enona hvkl-mission ny amin'ny tambajotra-tserasera na amin'ny Facebook hvkl-mission, Cool TV, Meditative, Star Times, radio an'i Kristy misy ny toriteny izay ihainoantsika eto. Mino aho fa vonintsika misy vonina ve atsangadiny tanana? Vonina ho aiza, vonina irava, vonina ho any an-danitra. Alleluia. Atsanganao andaontsika hitsangana andao hanolotra ny fanatitra ho an'ny tompontsika. Injora ty aloha anarany tananao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay tompo. Paraky nambara teo dia nampafantarinao anay ny marina. Manafaka anay tsy ho andevony izao tontolo izao, tsy ho andevony ny izay mety distraction rehetrarehetra. Misaotra tompony amin'ny teny velona izay omenao anay tsirairay avy. Ary misaotra ihany koa ny amin'ny opportunité mbola omenao anay Andriamanitra afaka manatanteraka fanatitra fa folo-karena sakrifisy. Tsy vita ny sainay zany natanjakay fa ianao no mitondra anay Andriamanitra ny amin'ny fahatsarana mahaketrika izay efa nomanina ho anay tsirairay avy. Misaotra tompo ny anaran'i Jesosy. Amen. Nandaontsika tehaka mafy voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Ataontsika hanome voninahitra an' Jesosy ary hanolotra ny momba antsika rehetra indray hanamafy izany eo am-pelantanan'Andriamanitra. Mahagaga nefa nataon'Andriamanitra hatramin'izay fa mbola eo amin'ny fahagagana mihoatra isika amin'ny anaran'i Jesosy, fa indrindra ny tsara indrindra dia izao hoe andao ataontsika gaga Andriamanitra ny amin'ny fanoloranao ny fonao mihoatra noho ny hatramin'izay ho voninahitry Jesosy. Alleluia. Asa anatin'ny tanao andrao dia andaontsika hivavaka. Jesosy ndretsy Andriamanitra manaiky indray androany ny amin'ny fitondranao sy ny fitantananao Andriamanitra, ary manomboka amin'ity fotoanandroany ity Jesosy dia tsy handeha amin'ny fisainanay izay Andriamanitra fa handeha amin'ny fitarianao indray, satria ny kajinao dia tsara lavitra Andriamanitra noho ny fihetretanay tsirairay avy. Ary ny hozana dia anambaranay anatin'ny fonay fa tena milanao izay Andriamanitra, ary ny fonay dia hitempo mandrakariva ho anao ilay tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Alleluia anao Andriamanitra. Zay kely erika hoe mahery ao amin'i ny mantro menyare zava-magaga no ataony tandavakao naka iantorakeo antsandriny iantorakeo antsandriny oeraikio mandraky izany oeraiko ny famonjeny oeraikio ny famonjeny Hosanna, 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 kuzinirai. Hosanna, 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 Hosanna. Zava-magaga nataonay zava-magaga nonay Hosanna, 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 wanizana kutinira Hosanna, Hosanna. Mati favelony indray.
naleviny atsanga ny olom-baovao miara-belonamy le loharano velona no indro namotosany ahy miboiboky ao anatiko ahy ho fiainana mandrakizay velona indray Alleluia. Rehefa nandeha teny ambony rano ny Petera ny anantona an' Jesosy dia rehefa sendra lava izy dia ino nataony eo hosana dikany hosana mantsy dia hoe vonjeo rea androany aza miandrandra fanasitranana fa miandrandra lay mpanasitrana sy lay mpitahiry ny fahasalamana efa eo aminao ary lay miasa amin'ny fahasoavany mitahiry ny ainao tsy horinga n'lay aretiny ambara-patonga amin'ny fotoany ikasiany ianao amin'izay fotoana izay tsy feno fanahinana anatinao any hoe androamaraina satria androamaraina ilay izy fa izy toky sy assurance sy garantie be any anatinao any hoe ny fotoana mahamety avy amin'Andriamanitra ikasiany ahy no mampety ahy dia androamaraina raha sitraniny ahy dia faly ahy raha mbola tsy androamaraina dia inoko fa mety any an-dalana mety rehefa avy eo mety any ampividianana trondro tsy ambadika teny hoe ohatriny hoe afaka ilay izy na mety raha riva na mety zay ataony eo hoe satria fantatro fa nitsara indrindra ho ahy no saintsainina ho fafontananao dia miresa amin'Andriamanitra tompo misaotra ny amin'ny fitiavanao misaotra ny amin'ny famindraponao misaotra fa eto amin'ny fanatrianao misy ny rehetra afaka hitranga ny fahafenona ny fahavokisana ny fantsianao ny toetra anay tsy manakana ny atmosphère de miracle entin'ny fanatrianao misaotra fa ny fivoriana misy ianao hitoriana sy izarana ny anaranao dia fantatra efa fivoriana misy ny herinao miasa rehetra izay mivavaka sy mifampivavaka hosana lay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra amin'ny fahotana izao tontolo izao ianao no mahavita mamonjy anay aoka ho any aminao ny fony rehetra izay tonga manatrika eto mety manaintaina ny vatany mety manaintaina ny fiainana mety misy zavatra mampahory mianatra izay miaraka amin'ny fanampim-fananao tsy hijery izany fa hijery ianao izay naharitra ny ansijaliana ianao ilay zanak'ondry vovono kanefa efa naharesy manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa sitrany ianao amin'ny fanantenan-javatra mahita fa matanjaka be ny décision-nao manomboka androany atonga anao ametraka ny fonao ny fanantenanao sy ny finoanao tsy ao amin'ny zavatra fa ho ao amin'i Jesosy atao mifaritra marary ny tananao fa tonga dia hivavaka tsika mihintsika amin'ny tian'ity fa efa miasa Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta raha eo ianao ilay mpikarakara azo antoka ianao Jesosy ilay mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana voarainay ny teny voarainay ny afatra saotra ny famindraponao tamin'izay fahadisoana nametrahany finoana sy fanantenana tamina olona fananana zavatra ary nisy fotoana mety tamin'ny tenanay saotra betsaka fa androany izay miverina eo aminao
matsiaro izay niaretanao sy izay nijalianao. Tsy izahay mahay mivavaka fa ianao no kapohana. Tsy hoe nomenao don de guérison ny fanompoana dia ho efficace izany fa ianao mihitsy niaritra n'ilay diakapoka. Tsy onction miavaka no andrandrainay fa mifahatsiarovanay fa niaritra fanaintaina 7 kapoka ianao izay mifanandrify amin'ny 7 isan'ny famille de maladie eo amin'ny secteur médical. Tsaroviny zanaka rehetra izay tonga eto androany nanome voninahitra ny fanatrehanao. Raha misy zavatra manaintaina dia mba sitrana izy tompony. Manona fanasitranana eo amin'izay ametrahanao ny tananao. Ary izay tsy takatry ny sainao ka ao anatin'ny vatanao tsy namboleny iray dia hongotana izany izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fivotosana miena mitsahatra manjavona amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanaintainana resy mitsahatra miala eo amin'ny fiainanao. Ninona mety endriky ny avizanana tsy fahazahonaina manonona amin'ny anaran'i Jesosy efa matanjaka tsara ianao amin'ny Kristy. Ninona élément na carence tsy ampy eo aminao, mety tsy ampy sira ianao na tsy ampy siramamy na tsy ampy calcium, tsy haiko inona ilay izy mety tsy ho tapitra ho voatonika eto daholo. Androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, verina amin'ny laoniny izany ao anatin'ny vatanao. Mitsodrano manonona fanasitrana eo amin'ny kibonao, tranonjaza, tenda lamosina, lalakanina manomboka eny amin'ny vava, tenda vavonika hatrany amin'ny tsinay, lalan'ny rivotra manomboka eo amin'ny orona vavorona, tenda ka hatrany amin'ny avokavoka amin'ny anaran'i Jesosy. Madio ny rahanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Nanononaka ihany koa fa se stabiliser ny tension artérielle anao eo. Raha ambany loatra dia miverina eo amin'ilay mety tsara, raha ambony loatra dia midina eo amin'ilay mety tsara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Manonona fanasitrana sikasika eo amin'ny ozatra, nofo, taolana amin'izao andro mangatsika izao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny artrose, artrite, ninona mety ho endrika anaran'izany ka aretina eo amin'ny taolana, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny aretina fo, amin'ny fahaseporana, asthme, allergie, rinite, allergie na inona amin'ny anaran'i Jesosy. Andro amin'ny maraina raisy ho fanasitranao anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Sitrana ny tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Ao koa sitrana amin'ny fiainam-bavaka ao, fiainam-panahinao, fiainam-pinoanao, izay rehetra makasika anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy verina masina sy manan-kera avy Nazareta. Avy fontanao dia misaoran'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo. Ankasitrao izy fa ny fahatsarany dia mendrika isaorana azy, ny tsy fiovany, ny fitiavany, ny mahandriamanitra tanteraka azy. Dia izay no anisa mahatonga antsika manofa voatanana, mankasitraka sy misaotra an'Andriamanitra amin'ny fontsika manontolo. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa manana izay manana anao. Ianao no ivo ny fiainanay, ianao no ivo ny fifantohanay, ianao ny centre ny zavatra rehetra momba anay, ianao no antenainay. Ninona ho ataonao eto androany sy izay mbola tsy ataonao dia mifantoka mamey voninahitranao sy misaotra anao izay fa ianao mihitsy ny tsara dia misaotra betsaka ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy nandrevy eto kasika tamin'izay nataon'Andriamanitra. Matsangano ny tananao dia hanampina vedetika ny pasteur sandratra dia mba mifavolombelona vetivety. Raha misy eo nandre fa tao anatin'ny vavaka ny rahantsika teo dia niasa Andriamanitra mikasika azy. Alleluia. Hitanao Jesosy. Inoy rehefa mandeha mody ianao, inoy rehefa tonga ny an-trano dia mba amin'ny heriny firenena mitsotra olombelona fa tsy isika olombelona nanao an'izany fa Andriamanitra. Jesosy no miasa. Amen. Raisy nitsotranao izay tanonina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fatanteraka eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra ny fiadanana sy ny fahasoavana ary ny famondrapo. Hanampy ianao hanapatsapana fa ny fahasambaranao. Izy miteny aminao hoe eo aminao miaraka aminao tsy mandao anao tsy mamelanao irery. Omarina amin'ny rehetra izay tonga nanatrika amin'ny fotoana eto ny tenin'i Jesosy hoe arindro izao ombanao mandrakariva mbaraba tonga ny fahatamperan'izao tao izao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy weekend feno fanatrehan'Andriamanitra ny atrehanao. Nareo menakavy feno Andriamanitra. Izay rava ho atsangana amin'ny anaran'i Jesosy, izay potika amboarina amin'ny anaran'i Jesosy, izay very averina amin'ny laoniny amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona sy takatry ny sainao Andriamanitra ny voninahitra amin'ny feno zavatra rehetra, atonga ny zavatra hiara-iasa aso ho eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ianao salama ianao ary tsy miverina aminao izany aretin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Manona fiadanana ho amin'ny fiainatokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Taontsika ianao vavaka tompo, taio fotoana rariva ao Paris izay indraiketan'ny ray aman-dreny pasteur mba ho voatany olona manatrika eo omen'Andriamanitra ny teny. Izy sitrana indray, isy olona afaka, isy olona voakasika
tsy ny manatrika mivantana ihany fa zay mety afaka hijery ny direct amin'ny Smart TV amin'ny YouTube na amin'ny Facebook na hijery fandarana amin'ny semaine ambony avafantanao dia iompontsika angataka ao amin'izany ray anaran'i Jesosy mahatsiaro ambavaka izay fatanterahany asa any Crétay rarivo ianao metraka ny teny eo ambava amin'ny mpanomponao ianao inkitarika ny olona izay tokony ho avy eo amin'izany toerana izany afana amin'ny fivoriana hirehatra amin'ny fifaliana sy fiadanana isy fibebahana faherezana indrindrindrindra izy kasika sy fanasitrana sy fahagagana araka ny fanaonao taky ny andro amin'ny maraina sotra ray amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy venina masa sy manankery avy Nazareta amen minaran'i Jesosy amen avereno manomboka androany mametraka ny foko amin'Andriamanitra rery ao amin'i Jesosy ny fanantenako mino an'i Jesosy tsy apetrako amin'ny zavatra tsony tsy apetrako amin'ny olona tsy apetrako amin'ny fananana afaka sambatra fiadanana eo amin'ny fiainako fiainan'Andriamanitra atao anatiko fiainan'Andriamanitra eo amin'ny tokantranoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta asio amenina mafy tsara halleluja orakoraka sy tiaka mafy be ho an'i Jesosy rery any azadino fotoanantsika amin'ny semaine ambony anasanantsika mpitiavana trano ny sekoly isa maraina ianarantsika ary ny zoma tena mba insiste kely zoma efa mba natao maraina l izy ho an'izay mety hoe manana sosi resaka fodiana amin'ny ariva sady andro tsy fiasana io no andro tsy fianarana dia anasanantsika mpitiavana mba ho eo miarakitsika ny zoma maraina dia mbola eo antsika ny amin'ny heriny toy izao ny sainte seine zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao dia ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo amen